Limitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Miarabantsika rehetra defa ity zay misy olo vaiky ny ankalana satria mademoiselle Angélique de miezaka hiakatrahanao na izy miezaka hiakatrahany ihany fa tapaka ny lalana de izy nalefa nandroso izahay niemoka fahendrena dia makapana satria dia tapaka ny lalana teo merina voany teo Angélique lasa nanenjika ny any raha mahatratra ka izany miresaka eto moa zany en totale improvisation zany hoe tsy mataitra ny miaramila izany ampafiry ny débarquement ampafiry ny aglede faharoa ary ampafiry ny ireo fifidianana samy hafa efa natrehana ny ex-militaire dia ohatra ny miatrikady front fony reto misy namana ho antanitsika zatra tsotra amana tomaty izy moty zao mirabanao ravalo mirabanao ndray ny azo resan tsotra zao nantaniko anao misy fifidianana raha alina ny Amerika ahoana ny pronostika anao ina ny andro Joe Biden naleko Joe Biden ina mahatonga zay satria Biden ohatrany Biden zany angonina ronono be omby any raha vo demokraty be ronombe zay ny anao zany indray misy ity izany novidinisy raha ohatra ka isay nomeritreka anao pronostika raha ny efitrevitra aloha de Trump ary raha ohatra ka afahafa eo ny valin'ny fifidianana de tatsika eo zany avanazy zay ny anao de misy olo tsotra iza ny anaranao Zafikistavy iza no fidinao raha ohatra ka nieritretrao Donald Trump sa Joe Biden tena zay mamy t-shirt ihany t-shirt miaty dimy de miaty eo mifiry le fifidianana tena tsy azonao le zavatra ave de rasiril ao fantatrao ve fa misy fifidianana lehibe any Amerika androany no koa aza manany any eo dada vetsy aketo raha misy fifidianana any Amerika Asina tsy efa fantatro Amerika Asina sany Asina tena sirel mariny te raha ny momba indray makamaka Trump any satria nahoana le ao am'le sorobilana mba misy itovizana am'izay zay oye rombo I feel good. Limitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala misafy zay mareva iny zay malasa olona alasy mahita lavila ka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foany Orange. Galana miaro ny fahasalaman'ny Pante Taxi B. Sandahana et compagnie. mandeha raikitra ndao ary atombotsika izy ity fa fomba fiteniny hoe salama tsara fa misaotra misy manantanina ny tsy fahasalamana ao anatiko
fa saingy mieritreritra ny tenako fa tsy ho aretim-be akory zany fa ohatra misimisy fiatombohana grippe hafahafa zany misimisy tsetitsetsina ny orona nanomboka malimaly ariva le izy ko aloha zany mazava ho azy adinodino ihany tatoato ny manaraka an'ireo fepetra isatsakajin'ireo mikasika ny fahasalamana indrindraindrindra fa ny fanasana tanana amin'ny tsy ranoka mamono otrika aretina indrindraindrindra fa ny fametahana ny arovava orona indrindraindrindra fa ny fanasana tongotra fanasana kiraro alohan'ny idirana ny trano isaky ny arivo zany rehetra zany ohatra ny goragora tao ao kanefa de ny tena raha moa manao fanentanana eto mba miteny hoe tandrovo mandrakariva ny fepetra ara-pahasalamana rehetrarehetra fa ny aretina angika mbola eo engane mba tsy ho coronavirus kosa faly miaraba tompoko lasy tompoko vavy antsika rehetra amty talata maraina ty talata fahatelo ny volana novambra amty taona 2024 ity efa saika miditra any ampianarana daholo ny akabeazan'ny mpianatra am'izao fotoana zao nenay moa de nijandroany daholo izy rehetrarehetra miaraba nareo namako rehetrarehetra ato anatin'ity studio ty de miaraba nareo namana rehetrarehetra ihany koa any ivelan'ny studio any ianareo mpiaino zany naman'zany mandeha mivantana amin'ny Facebook ny fandaharana amty andro talata ity ohatra ny talata isan-karazany izay mandeha hatramin'izay ka hatramin'ny hoavy isaky ny talata isaky ny alakamisy de mandeha mivantana amin'ny Facebook isaky ny talata sy ny alakamisy de mandeha mivantana amin'ny YouTube ka ny adresy ahafahanareo manaraka izany satria tsara foana koa aloha mampatsiahy fa isaky ny tenenina izy io zay vao taitaitra le olona hay tokoa moa ka de tenenina le izy fa mandeha mivantana ahitanareo sary amin'ny alalan'ny Facebook dia jerenareo ny RDJ 96.6 FM zay no anaran'ny page Facebook ny ty fandaranty RDJ 96.6 FM raha ohatra ka anaraka azy amin'ny YouTube ianareo dia RDJ FM 96.6 mahazo mijery daholo naiza eto de isorana ianareo any alavidavitra any zay mpiaino an'izy ty ao moa reo namana ao afeny ariva tsinanana zay mpiaino be mihitsy ry zareo ao afeny ariva estra rehefa tafaresaka tamin'ny tena hoe zay ne ka miaino anareo amin'ny alalan'ny Facebook ndraindray fa mazana aloha de amin'ny canal plus oncle mika zao miaino atsika aizy izy io Feneri-Vest nisy fahamaizana atao Feneri-Vest alina nisy trano may teo akaikin'ny studio ny TVM RNM mihitsy fa so ihany fa tsy nitatra atao amin'ny TVM RNM ny afo zay atao hoana moa fa de tantely amam-baona fiainana fa tsy maintsy misy an'izay zavatra zay foana eto amty fiainana eto ambonin'ny ty tany ty arabaina ireo namanao amin'ny TVM RNM kanefa naizana zany mankahery an'ireo olona may trano teo akaikiny any ihany ko fa de zay le hoe tantely amam-baona ny namatsika any Ambatolampy ko ao Ambatolampy ao de misy olona tena mihaino ty fandaharany ty amin'ny lalana makany Manjakatompo iny ny atao hoe Manjakatompo de io tendrombohitra ho andrefana Ambatolampy io efa mihazo mbola tsy tonga amin'ny tangoro tendrombohitra nankaratra fa hiakatra mialohany atongava amin'ny tangoro tendrombohitra nankaratra de ao atapy-tanàna ny Ambatolampy ao miakandrefana eo atsenana Ambatolampy miakandrefana na raha ohatra ihany koa azonao atao mandeha makany somary mianatsimo amin'ny lalam-pirenena mianatsimo any iny de rehefa tonga ary aloaloha ary mivily miakandrefana de mahazo an'ilay fokotany hoe tsy afa-javona nankaratra fokotany mihitsy izy io de any mahazo any Manjakatompo dia station forestière zany hoe misy ala arovana ihany koa ao Manjakatompo irery no misy ny antsoina hoe sapin eto Madagasikara ao Manjakatompo irery no misy an'ilay hazo maniry antsoina hoe sapin eto Madagasikara fa sisan'izay reny maniriniry atsika reny pin daholo reny tsy mitovy ny anaran'ireo anankiroa reo ny sapin dia abies religiosa ny pin dia pinus isan-karazany misy be de be ny pinus ka ireo olo Ambatolampy reo de mpiaino an'ity fandarany ty ary misy fotoana ary izy tonga teto am'ty rivotry ty zay ny teny izy nanambara ka teny nanao hoe zahay de mpanaraka ny fandarana ataonareo foana fa zay teneninareo de arahanay raha mahafinaritra moa le ataonay toy ny voankazo anala ozy izy zay misy tenenina ataonay toy ny voankazo anala ozy izy tiany koa zareo Tamatavy mihaino koa zareo any Tomasina Tamatavy de ny any Dubai koa ny Dubai mena sa Dubai fotsiny France koa mihaino daholo zareo rehetra isorana anareo any ivelany aty anatiny mihaino an'ity fandarana ity mahafinaritra isorana misy zavatra tiako isotomana antsika ihany amin'ity andro maraina ny talata ity dia ny fivoahan'ilay film nylalaovinay za moa ao anatiny zany ka de ohatrany hitako hoe raha ny sihitra nray resaka momba an'izay sotasota andiany faefatra nivoaka tamin'iny andro omaly iny le izy film zay efa nisy sagamo ny fitenin-jareo azy efa nisy foana ny voalohany faharoa fahatelo faefatra sotasota ny lohateniny zay lalaovin'ny Francis Turbo ka i Francis Turbo de milalao olon-droa ao anatiny ao ao i mandresy de ao i mahery ka ireo de olon-droa tsy mitovy mihitsy
ny toetra sy ny fanahiny ary ny fombafombany fa ny vatany fotsiny no mitovy ka izay tantara zay a dia misy ifandraisany amina toe-java-misy amin'ny fiainana ankehitriny ny fiainana amin'ny ankapobeny no aseho ao anatiny ny ditra faran'izay enjana ary ny fahendrena faran'izay mafy no aseho ao anatin'ny film io eo amin'ny lafiny ara-teknika de mbola ahitana foana nyreny tsiny isan-karazany reny ao ny tena tiako lazaina sotasota fahafiry faefatra oa sotasota faefatra le izy mbola tsy hitako zany faefatra nivoaka omaly le izy ka ny mbola mandeha le izy zao mbola mandeha ny fivarotana azy am'izao fotoana zao ny any amin'ny resaka vidiny moa aloha zany de raha mahalala fa hoan'le piraty somatsara mihitsy ny vokatra film malagasy anyka voatery tsy maintsy nampidina ary zareo rehefa tena nanontaniana hoe fa maninona moa izy io no ampidinareo be ohatry zany kanefa ny raha teo alohany masokarena ohatry hoe tsy tafaverinareo mihitsy raha tsy any amin'ny 7 ariary ny vidin'ny film anankiray amina DVD na ray alina ariary tany ambolohany izy ray alina ariary de aveo niena 7 ariary de aveo niena 10 ariary zao le izy lasa 2 ariary de lasa ohatra hoe miena be ny sandan'ilay izy de miteny nefa zareo azahoanay vola kokoa izy am'izao 2 ariary zao no lay tamin'ny vidin'ny 7 ariary satria mihena ny pirata satria mihena ny isan'ireo mpanao hosoka rehefa 2 ariary le izy satria aleon'ny olona mitady tsy hoe aleon'ny olona voavidin'le olona zany le 2 ariary maromaro kokoa ny mpividy ohatra anankiray am'izany ambondromamy no niraisiny zareo ohatra ohatsy izy hoe teo ambondromamy zahay tamin'izy 7 ariary tena eo amin'ny 400 eo no lafinay eo ambondromamy 400 DVD fa rehefa nahena 2 ariary le izy ohatra tena malafo hatrany amin'ny 1,000 no lafinay eo ambondromamy le olona nge tsy olona ambondromamy no vidy le izy tsy olona ambondromamy nge no vidy fa olona hanaparitaka le izy any ambanivohitra ambondromamy ohatra anankiray fotsiny zay ny mpanjifa nireny film gasy reny zany aty an'ireny vohatra kokoa sa any ambanivohitra any ambanivohitra any ambanivohitra tena manjifa an'ireny fa raha atao ny salanisan'olona dia raha amina ponina 2 tapitrisa 3 tapitrisa eto Antananarivo vitsy kokoa ny mpanjifa n'ireny film gasy ireny raha mitaha amin'olona 200 na 500 any ataontsika hoe any ambondromamy de mandeha be mihitsy zany le izy any ambanivohitra raha mitaha amin'ny tendrenivohitra eo moa zany alohan'ny tena antony voalohany dia ny fananan'ny olona tendrenivohitra safidy kokoa aleon'ny olona mijery film vazaha zay tsara araka teknika tsara ara-tsary tsara ara-feo tsara ara-peo azafady tsara ara-pandrindrana tsara ara-pilalaovana fa de eto de tsorona amitsika fa raha ampitahaina ny kalitaony dia mbola lavitry ny afo ny kitay raha ny film gasy misy de misy tompoko ny ezaka tena misy de misy ny ezaka ny antony eritreretintsika fotsiny ohatra film gasy anankiray andanina 20 tapitrisa ariary ohatra any amin'ny masokarenana ny fitambarany zavatra rehetrarehetra ohatra zany teniko zany andanina 20 tapitrisa ariary izy fa rehefa atao ny fivarotana n'io film io rehefa vita rehefa aveo de zara fa mahazo ray na 2 tapitrisa ariary izy tombony tombony zany hoe mampirisika azy hatrany zany le izy anao tsaratsara kokoa raha ohatra ka mahazo tombony izy fa indrisy ao anaty 20 tapitrisa ariary zay tena voafay tanteraka izy amin'ny fahafahany manatotosan'io film io ohatra am'zany ity tokony misy tobila mandeha mirimorimo mafy de midona amy tamboho de potika fa tsisy anao an'izany tompoko tsisy film gasy anao an'izay mihitsy tsisy amotika tomobily eo ary tsisy amotika tamboho mbola le enti-manana le izy no any am'le enti-manana le izy fa eo ihany koa izay fa na dia zavatra tokony holalovina ohatra hoe ity tsisy zavatra sombaina eto fa andao izotra amina arabe feno vahoaka isika de ao anaty tsena ao no miresaka izy io tsena iresahana an'io fa raha anao an'io analakely ianao de tsy maintsy misy olona mitangorona be ary raha ny tokony ho izy le olona mitangorona reo de tokony acteur daholo tokony mpilalao daholo reo ary tokony ierana ny commune urbaine Antananarivo akana autorisation manokana zay tsy maintsy andoavam-bola zany rehetrarehetra zany tsy vita zavatra tena ohatrany hoe mampiematra ny olona indrindrindra eto Antananarivo i Francis hoe film gasy ony miodiody ao anatiny hoe fangalaram-bady resaka rafozana zay no mora amboarina kokoa ny scénario de lasa leo le olona azadonoina fa zay ihany koa ny film gasy radiophonique raha mihaino théâtre radiophonique isika zany any angely ao tsy misy afa-tsy zay ihany ange de tsy voatra mihitsy ve zany ka ivoatra ianao fantatry ny gasy ane zany mahay ny gasy fa ivoatra ianao de mila an'le mihoatra an'izay fa raha iresaka zavatra fa firy moa mba nanao film mihoatra an'izay ka natava voaka firy fa hainy gasy zany tsy hoe
rehefa mahay mikritika ianao de tokony ho hainao fa ianao mikritika io ane manao ve ahitanao azy fa tsy mahatafavoaka ianao fa ohatran'io mangalabadin'olona io iny sy mitomany io ihany no ataonao rehefa aveo satria iny no takatry nylay oenti-mananao ny fahaizana amin'ny lalao ara-teknika tokony amalinao anazy hoe sao de hoe zay le fiarahamonina hita kokoa zay ao daholo zany rehetrarehetra zany fa ny fiarahamonina mba fantatrao moa fa ina ny tena manintona ny olona omaly zao ohatra raha anontany io fiarahamonina ianareo teto amin'ny rivotra de niresaka an'le izy scooter midona misy olona maty nandritra ny farany herinandro teo andao nge atao film zany fa tsy tafavoakanao arakarak'izay mihitsiny io raha tsy hoe somary lambolambona any ambadika any anika ny afarany lasa radiofonika le télé le film vidéo ka izy nge nitondra scooter mafy be teny bypass de maty zay fotsiny tantarainao anatin'le film fa tsy hitanao le scooter tsy hitanao le bypass tsy hitanao le fianjerany tsy hitanao izy maty satria any am'le fanatotosana teknika an'le izy mihitsy no manano sarotra amin'ny lafiny ara oenti-manana anika lasa ohatrany hoe tsy maintsy niakabeazany film rehetrarehetra tena tsoroko aloha fa za de leo mijery film gasy fa mijery za ty mijery film gasy mijery eny ao anatin'izany film lalaoviko so de teninareo eny ianao angamilay anisan'le tsy milay reny le lalaoviko anisany zay aloha tia mijery ny ankabeazan'le tantara de lalaovina ao anaty restaurant mienoeno miresadresaka eo amin'ny bar resadresaka eo ao amin'ny salon de miresaka eo de petrapetraka ao ny olona anakiroa de misy miditra anakiray avy any de miresadresaka eo de mivoaka le anakiray de manakaboka varavarana de lasa mivoaka de miresaka eo tokotany de ohatrohatry zay daholo raha tsy zany eny ambodimbody azo eny zany hoe plan fixe daholo figé daholo ny scène rehetrarehetra tsy misy mouvement tsy misy action no ny antony inonao ianao tsy fisiana arabola fa hay ny teknisiana gasy na ny mpilalao na ny mpanatotosa na ny pakasary na ny mpanao fandrindrana mahay reo bandy gasy reo mahay reo fa tsy afa manoatra izy noho izay lafiny rehetrarehetra zay be de be zany ny zavatra hoentina azo lazaina hoentina manatsara an'izy io fa raha tsy manana famatsim-bola hafa reo mpanao film gasy reo de tsy afaka ny voatra hanatsara ny zavatra ataony am'izao fotoana zao misy phénomène anakiray zay phénomène moa fomba fiteny azy tsy fantako hoe ino moa fomba hoentsika milaza ny phénomène amin'ny teny malagasy zava-malaza anakiray zay tsy napoiziny fa tato anatin'ny taona vitsivitsy monja no ny roborobo fatratra ny cinéma sénégalaise ny film sénégalais ny série sénégalaise tena ny roborobo fatratra satria malaza be hatrany France any hatrany États-Unis any amin'ny teny wolof tsy amin'ny teny frantsay fa amin'ny teny wolof amin'ny teny zareo zay be mpiteny indrindra ao Sénégal io zany fa sous-titreny amin'ny teny frantsay le izy sous-titreny hanao sous-titre azy amin'ny teny anglisy ony zareo zao atoato anika ny film anakiray zay mivoaka épisode anakiray mivoaka amin'ny film sénégalais io dia million de vues amin'ny YouTube 1 million na 2 millions ary miteny mihitsy lay mpamokatra ao Sénégal hoe akoatra ny vola miditra azonay téléfilm io resaka io tsy film amidy amin'ny DVD io na amin'ny CD fa mandeha amin'ny télévision na malagasy ny zareo sénégalais mandeha amin'ny télé mpanjakana ny zareo mandeha ao fa pub ao izy RTS tsy fantako na RTS fa misy télévision anakiroa zay ny azy ohatran'ny télévision mpanjakana ny RTS tsy diso ny vola azonay amin'ny dokam-barotra mandeha ao izy no mamelona an'ity film ity fa ankoatran'io mampidi-bola ao anay koa YouTube any am'le nombre de vues sur YouTube zany hoe efa lasa lavitra zany zareo ary efa mikely sisa de io arany ny Nollywood zay vokatra film avy ao a Nigeria satria anisany misy tosika azony zareo sénégalais ny antony raha teo aloha de manampy azy ny tosika ataony reto film vazaha reto satria mandenge Netflix am'izao any amin'ny Netflix daholo manam-bola sy mahitahita isan-karazany fa mbola alefaso nge film vazaha any ambanivohitra Ambatondrazaka any Anororo ohatra Anororo any Ambatondrazaka alefaso film vazaha de alefaso film gasy fa film gasy ny tiany olona na ratsy takin'iny na ny réalisation technique an'io sy ny mpilalao anatiny io film gasy ny tiany olona film vazaha le afadika zareo amin'ny teny gasy ara tena fa le teny gasy foana ny teny io satria le teny no mikoty ao anatiny io rehefa miteny malagasy ianao de ohatra mieritreritra le olona hoe fiainanay eto Madagasikara ty mba azonay ty
fa eo le mahatonga le efa miteny frantsay izy eo mandeha eo de mandeha de le bandy tsy maintsy teny mazava zegny tegna mazava koa ny raha koragniny zegny ny raha tsisy azo nandray azy fa izy eo antsoia izy miseho milay miboekely noho izany ny zavatra tiako tenena de hoe raha tsy misy ny fanohanana aza manantena fanjakana amina toe zavatra ohatrany tony aza manantena fanjakana fa raha tsy misy ny fanohanana avy amitsika mpanjifa zany hoe mividy ny original aloha de tsy hita taratra ny fahatsaran'lay famokarana raha tsy hoe maromaro ny vola am'izay fotoana zay dia mety mba mahazoazo tsirony ilay mpamokatra mety mahazoazo tsirony koa lay mpividy satria tsy voatery hanenjika film lava be azo atao ange manao court métrage azo atao ny manao film kely ko tsy ampiampisongadinana firenena anankiray ve reny resaka film regny ko manao mono hoe tsy afaka natena fanjakana raha hoe proposena manana de manana an'izany tokoa ny eo amin'ny ISSM ivotoeran'ny sarymetsika sy ny sary-miaina malagasy fa noho ny fahafahany hoetsika mbola tsy de afaka manao ahoana satria maro loatra koa nge ny mpamokatra de eo le mahatonga le eritreretra hoe le vokatra le manao ahoana iny no tokony hotoanana misy ampahambola mihitsy eo anivon'ny SSM tokony hoentina manohana ny famokarana film malagasy tsy voatery le vokatra tsy voatery le mpamokatra no toanana amin'io fa azo atao ihany koa ny manohana hoe mpanatotosa anankiray omena fifanana asaina mandeha miofana any amina toerana anankiray misy ahafahany manao formation ahafahany manao stage misy an'izany ao fa izany rehetrarehetra izany de be de be tsika mahafantatra tsara nisy mpamokatra film malagasy teto misy hoe Solorandrasana nisy hoe Benoît Ramampy misy Rajonar Velo ireny rehetrarehetra ireny de nijanona ho eo amin'ny sehatra avo lenta avy etany fa tsy tena nety nidina ho an'ny vahoaka satria rehefa nivoaka ny tabataba nivoaka ny dalodalo nivoaka ny ilotsovery tsara reny film reny nijanona ho eo amin'ny tampony tsara eo le izy fa tsy nidina mba hoe ho jifainy daholo be anika na ny isan'le vokatra azy de vitsy tam'izay fotoana zay raha tam'ireny nisy an'izao firoboroboan'ny film gasy zao be de be nge le film gasy am'izao ny phénomène ny toe-java misy am'izao fotoana zao amin'ny film gasy am'izao io de mitovy amin'ny phénomène amin'ny toe-java misy tamin'ny fotoanandrony bande dessinée tamin'ny bande dessinée tadinareo bande dessinée nisy Danza nisy Koditra nisy professeur Mahiratra nisy Benandro tam'izany fotoana zany ohatran'izao io zavatra miseho am'izao io aleo aloha iroborobo aloha le film gasy na de ratsy aza fa tsy maintsy handeha ny fifaninanana za zao mahita treto aloha mitovitovy eo daholo ny lentan'le film gasy eo ihany mitovy daholo izy rehetrarehetra ny hany misongadina de reo film hitanao hoe film d'auteur zalahy le nanao fiofanana ary tena hita ngely izy nanao fiofanana zalahy ary misy fahamatsiam-bola indrindrandrindra fa amin'ireo sehatra iresam-pirenena misy fahamatsiam-bola amin'ireo vinanasa izay atolotra eo amin'ny institut na eny amin'ny organisme na zay zavatra miseho any velany any de reny mamatsy vola fa raha le hoe le producteur malagasy fa mahafantatra maromaro tsika fa le izy koa ny matetika ohatrany hoe rehefa tsara le izy de ohatrany sarosarotra raisana gaza ohatra hoe zao Jao Malaza zao Jao Malaza zany tsy de malaza fa tsy lasa lavitra malaza ohatrany hoe za aloha mahita hoe tsara Jao Malaza sady malaza fa tsy namidy tamina DVD tsy naparitaka le izy tsy naparitaka teto sy teroa Jao Malaza satria fahamatsiam-bola an'ilay ONG anankiray iny nanaovana ny film iny de tsy tao anatin'lay eritreritrin'lay mpamokatra mihitsy hoe aleo tsy hiparitaka ty film ty tsy naparitaka mihitsy le film fananaovana projection teto sy teroa mba hafahany zareo manao fanetanana amin'ny foto-kevitra zay ijoroan'lay ONG ka noho izany rehefa aparitaka ao io izy tsy mahalala zay malokila sy volomborona aparita ho any nge izy koa gisa mainty ry sotasota ry neniko hoe ny film natao kay izy aparitao reny film fa io malaza io raha ohatra ka aparitaka fa tsy naparitaka mihitsy reny film reny misy be de be ny film tokony hiparitaka ohatrany fotsiny zao ry malaso ohatra zao malaso nge tsy miparitaka mihitsy fa namidy ary sarotiny be le mpamokatra azy noho n'inona noho ny tahotra ny pirate foana zany rehetrarehetra zany fa ireto film lay be mpiresaka reto reo ane le nivoiziny le pirate reo le namidiny olona enao mamoaka film androany ary rehefa mamoaka film zalahy tadidio tsara fa mamoaka daty izy asiny daty foana eny amin'ilay afisy sy le dokam-barotra teneny ivoaka manerana nosy zay foana teneny
ivoaka manenana nosy amin'ny alatsina iny faharoa ny volana novambra sotasota 4 satria 2 andro 3 andro ihany no ivarotana filma tompoko 2 andro 3 andro ihany no ivarotana filma gasy zao mihoatra an'izay hoan'ny piraty aza mety lany tsy lany sa hoe lany ao anatin'izay tsy lany io aza mieritreritra ianao ividy sotasota 4 afaka herinandro hoe original tsy ahita intsony ianao efa piraty daholo efa sotasotaindry le rony daholo le izy zany rehetrarehetra zany mamono an'le mpamokatra le vokatra efa tsy de manahoana loatra ny vokatra le produit io tiako tena an'io le zava-bita moa ny vokatra azon'le mpamokatra koa ny vola azony zany tsy de anao ahoana loatra ihany keo dalohatsika satria kely de tsy ampy le dokam-barotra tsinona zao izy de tsy maintsy misy aty ata menakorindrana laro bipilmanina androy be eto mandeha tao menakaza magnandraro mbo manarino aty raha hoale laro be tsara zao tazapasandro aty madama ekara ty e tsy andevy madama e tonga de ty tokoa ny taxi be mety amiko a tolotra B500 ahafahanao miansotra amin'ny 10 minitra miampy cadeau SMS 10 amin'ny vidiny 10,000 monja managery 4 ora antsoiny 224 étoile 1 étoile 1 Orange. Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour la bureautique. Impression noir et blanc ou couleur. Et totalement multifonction. Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandarana et compagnie. Ty paozinao petiriny eny andray mbola imedanao ihany zaza efa intelo be zao na mikoso tamin'ny alina vito kaka mila mitady solution tsika marenina aloha de iadana slipers ampiasaina slipers za manomboka zao cour slipers zaza salama ho fiadana ny tokantranoko Cosmos 10 tonnes! Ny 12 octobre ka hatramin'ny 10 novembre manatondra magasin Cosmos akaiky anao fa misy fihenam-bidy goavana spécial anniversaire hatramin'ny 10 isan-jato ary fanomezana maro karazana izaray. Ny 12 octobre ka hatramin'ny 10 novembre dia hiaran-kalaza anniversaire Cosmos tika. Cosmos, votre partenaire de confiance. Exprime ta puissance en buvant XXL, la boisson officielle de Viva Warrior. Les partenaires Injet, Domapub, Canal+, Baolai, J-Audio, Croix-Rouge Madagascar, My Training Box. Le plus grand parcours d'obstacles au monde arrive à Madagascar. Maintenant, c'est votre tour. Dépassez vos limites et devenez le Warrior. Suivez Viva Warrior dès le 15 novembre 2020 sur Viva. Mpamorona ianao, mpandrara, mpanao asa tanana, mpikaroka, isika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny OMAPI dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra hiarovan'izany sy ahazonao ny mari-pananana. Izany rerany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsaradrariny. Tongafa mandrakitra antsoratra ny zava-noforoanao aty amin'ny OMAPI Ambandi na antsoina ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny OMAPI. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. OMAPI. Ao anatin'ny fampiroboroboana ny fizahatany anatiny ny ministera ny fitaterana ny fizahatany ary ny famantarana ny toetrandro sy ny ofisy paritra ny fizahatany eto Analamanga dia manolotra antsika ny ultra trek des collines sacrées ny faharoapolo raika amby roapolo roa amby roapolo novambra roapolo sy roa arivo azakazaka dimy mampitohy ireo vohitra masina eto Analamanga fisoratana anarana sy fanampanazavana eny amin'ny kioska Ortana zaridaina Anantanina renina mamiko Analamanga.
Bon appétit manolotra ora ho anao. Bon appétit, le plaisir de manger. Blédine est riche en fer, vitamines et nutriments essentiels pour que chaque jour soit une nouvelle aventure. Blédine pour un bon départ. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. RTJ am Valmaraina. Tomboko lahy sy tomboko vavy, hanaraka indray ny fotoanany vaovao isika. Ankafaliana trany no anaterana ny arahaba ho antsika retam-piainy ny RDJ amin'izao fahatelony volana novambra taona 2022 izao, ary ampanajana tompoko no anasana antsika rehetra anaraka ny atsipiriany vaovao. Niakatra fitsarana tao Antalao omaly faharoan'ny volana novambra ilay raha lazadina sanoka niparitaka tamin'ny tambazotra Facebook talohan'ny baccalauréat teo. Olona efatra ny samborina ary ny tanàna Amponjavonjomaika nanomboka tamin'ny 17 volana oktobra no io raharaha io. Lehilahy mpampianatra Istozeo tao amin'ny lycée Horace François Antala sy tovolahy 3 mpianatra tokony hiatrika ny baccalauréat. Nivoaka ary ny didy natsahatry ny fitsarana ambaratonga voalohany tao Antalany fa nenjehana azy ireo afaka madiodio izy efa mianaka. Fandeha ho tohizatsika amin'io resaka baccalauréat io aloha ny vaovao. Ao anatin'ny fitsarana ny taratasy fanadinana no misy ny dingana ho an'ilay baccalauréat nataontsika farany teo. Satria efa vita ny herinandro lasa teo ihany koa ny andian'ny faharoa tamin'ny sokady teknika izay nanakatona tanteraka ny adina an-tsoratra. Raha ny fanazavan'ny ministra ny fampianaram-bony sy ny fikarohana ara-tsiansa ny profesora Elia Beatrice Asomako izay tompon'andraikitra voalohany amin'ity fanadinam-panjakana ity nazahoana an'io diplôme io zany dia andrasana amin'ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana novambra izao ny vokam-panadinana. Misy anefa ireo faritra sasany izay mangataka 3 andro fanampiny ka dia eo anelanelany ny 7 ny volana novambra ka tamin'ny 7 ny volana novambra izany no hanombanana ny fivalian'ny baccalauréat. Fa ny alan'ny voalohany volana novambra teo sidina faran'ny ary Madagasikara no farita amin'ny fanjakana fa hoe mitondra ireo malagasy tavela tany ivelany mba hody etỳ Madagasikara zany. Tamin'io sidin'io ihany koa ny tonga ny président république André Rajoelina rehefa avy nanotrona ny vady aman-janany tany Frantsa nandritry ny herinandro fialan-tsasatry ny Toussaint. Aivoka hatrany ireo olona rehetra ao anatin'ity fiaramanidina farany ity ary miandry mivaly ny fitiliana PCR rehefa hita zany dia mamonjy ny fianakaviany tony teo aloha raha toa ka tsy misy ahina. Resaka knafsa kosa na fiahina ara-tsosialy dia mahazo fanampiana ara-bola tsy averina zany ny mpandray fisotrondronono ireo natsahatra tamin'ny asany. Tsapa amin'izao fihetsiky ny knafsa zao fa misy tombontsoa tokoa ilay hoe mampikambana ao anatin'ity knafsa ity. Taorian'ny fizarana ny tsindry fameno dia raha mahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny 1 volana oktobra teo tamin'ny Fort Dauphin ny fanampiana ara-bola karazany 2 ataon'ny knafsa amin'ny alalan'ny tahirim-bola ho an'ny asa sy ny fahasalamana ho an'ireo zokiolona mpanday fisotronono sy ireo natsahatra tamin'ny asany. Izany dia noho ny aretina Covid-19 miparitaka teto amintsika ka nahatonga ny fahasahiranana ara-tsosialy. Ho fanampiana ara-bola ho an'ny mpisotronono sy ny rentier dia fanampiana ara-bola tsy averina izy io ho an'ireo mpandray fisotronono isaky ny 3 volana latsaky ny 9 ariary ny vola raisiny. 5,1 ariary ny fanampiana ho azon'izy ireo ary misoratra avy hatrany ao anatin'ny compten'izy ireo manty volana oktobra sy novambra ity izany fa tsy misy pitsopitsony isan-karazany ary tokony anatona ny knafsa melohan'ny 17 volana novambra ireo rehetra tokony azo an'ity fanampiana ity. Ny ministeran'ny asa dia laza fa dia efa maro tokoa amin'izao fotoana izao ny olona misoratra anarana ao amin'ny knafsa ary amporisihana trany ireo rehetra isoratra anarana amin'izany. Ny tale jeneraly knafsa raha teo manamafy fa misy ny tombontsoa be dia be azo avy amin'ny alalan'ny mampikambana ao anatin'ny knafsa.
manatona avy tany ny kinafosa ary tereo ny mpampiasa apiditra anao kinafosa raha toka varindrina hoy ny fanentanana natao. Fa efa nivaly ny lalao iraisam-pirenena robotika FAFS Global Challenge fahadimy sika malagasy tamin'ireo firenena 110 nandray anjara. Meday alimbo tamin'ny Luka Sofia Kovaleskaya, isan'ireo firenena nahazo ny lokany mantor mendrika io koa isika ty eto Madagasikara. Nisy ny lanonana natao tamin'izany tety amin'ny tranobe any ORTM tetsy Anosy na ahafahana nanaraka amin'ny vatana ny lanonam-pamaranana ity FAFS Global Challenge ity ary tsy ahivina fa noho ny arety mandoza Covid-19 nahazo izao tontolo izao dia natao manontolo tamin'ny alalan'ny internet ny fifananana ary natao tamin'ny alalan'ny fifandraisan-davitra toy izany ihany koa ny lanona famaranana iraisam-pirenena. Tonga nanatrika izany nanotrina ny ekipa-pirenena malagasy raha mato minisitra Lalatiana Andre Tongarivo, minisitry ny serasera sy ny kolotsaina izay miasa manampy azy dimy menadana nandritra ity fifaninanana ity. Mirehare izahay manana anareo koa raha mato minisitra nandritra ny fandraisam-pitenenany ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina rehefa manohana dia manohana tamin'ny farany. Miarahaba azy fito menadany ministra izy dimy menda sy ireo mantorona. Ny ministera kosa dia misaotra amin'ny asa goavana sy ny ezaka nataon'izy ireo ho reharehan'ny Madagasikara. Ndaimbava ho an'ny resaka politika eto amintsika nosakana mpitandro ny filaminana reo deputé avy amin'ny mpanohitra nandamoka tsy totosa araka ny heverana azy ny hetsika anaovana tatotra kasain'ny deputé avy amin'ny mpanohitra ho an'ny vahoaka amin'ny fianaratsoa tamin'ny sabotsy teo. Nosakana ny mpitandro ny filaminana hatramin'ny farany ny hetsika ka tsy afaka niditra amin'ny magro toerana anatanterahana izany ny deputé ty manontarian'ny Anta Rajafimanatsoa sy Fidèle Razarapera miaraka tamin'ny vondrony Panorama sy ny RMDM. Niezaka nandresy lahatra zareo fa tsy tafita mihitsy ka dia megafone nampiasaina tao anatin'izany nandaminana ny olona tety ivelany akoatra ny hoe fanazava-kevitra isan-karazany amin'ny tsy fahombiazany ny famoriam-bahoaka iny. Efa tamin'ny voalohany mihitsy ny voikarakara ny hetsika zareo reo dia efa nanomboka tojo olana voarirarira tsy noraisiny teo anivon'ny prefektora taratasy fangatahana lalana anaovana famoriam-bahoaka. Ndrosy ihany anefa na dia teo ary zany ary dia voasakana tsy vo zao ny tratran'ny sakana fa efa nitoy io efa nisy io tany Mahajanga hoy ireo mpanara-baovao. Amaranantsika ny fitantsana ny vaovao dia lafy ny hirahira sy fialam-boly izy ity. Fifananana Ivazo Samuel norombahan'ny tarika amin'iray ny 7 tapitrisa ariary. Afaliana ny tarika amin'iray ny sabotsy lasa teo tetsy amin'ny arena tetsy Ivandry satria dia zareo reo ny voalaza fa nanomboka ny voalohany batany 7 tapitrisa ariary tao amin'ity resaka hoe fifananana Ivazo Samuel ity. Ary ao anatin'izany ny tarika amin'iray dia ahitana tanora 7 mandavitra azy. Betsaka ny olana no sedraina ary sarotra fanantanterahana amin'ny fifananana hoy izy ireo. Saingina teo azy zany dia nentina pitsikina trany ilay fanodinana ny clip vidéo ny tena nandreraka sy nanahirana anay ary izahay dia nisy fotoana tsy natory mihitsy hoy ny tarika. Akoatran'izay rehetra izay dia nisy mpikarakara-pifaninana izany hoe ny be mozika nanao ny coup de cœur an'zareo ka anisan'ny tohanany amin'izany ny bande gona saingy tsy ampy ny akaran'ny famaranana ny fisin'izay masimpartage ka dia tsy tafeky tatany zany ilay hoe bande gona. Misy ihany koa no ampiana eo amin'ny asa ataony dia Inatsy sy ny tarika Masabao. Dia ho faranantsika hatreo indray ny fotoanany vaovao teto amin'ny RDG mametraka ny mandrapiresaka ho antsika rehetra amin'ny fotoana manaraka indray. Veloma tompoko. Seria leo be rivo baovao sy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao mbola atao anatin'ny fandarana rivotra mbola ao ve? Mbola ao izy io Rambelo?
maheno ve Rambelo? Mbola tsy maheno. Tsy maheno izy misaotra ny Rambelo tsika mitondra ny vaovao teo resaka cinéma tsika teo fa toizantsika resaka coronavirus kely ry Larissa satria mbola misy ny aretina. Raha ny any Europe moa amin'izao fotoana izao tena tafiditra ao anatina deuxième vague, zany hoe mafy mienjana noho mafy noho ny taloha misy any amin'izao satria miditra anatina vanim-potoana mangatsiaka ry zareo. Fa ny eto amintsika mitomboda ihany zany le fitenenana le baba hoe amin'ny andro mangatsiaka ny tena fivoahan'le aretina be, mampirongatra an'le aretina be. Misy an'izay. Fa ankoatran'izay ry zareo nisy fotoana le niala sasatra tamin'ny volana Jolay sy Aogositra iny dia mivezivezy be, mitambatra be. Fa ny eto amintsika ny tiako hatongavana tsy ny eto amintsika moa zao tsy efa tsisy ny état ame anara-pahasalamana ntsony na dia zany ary isaky ny asabotsy amin'ray aloha mbola misy an'ilay fandaharana ahafantarana an'ireo atotanisa hoe firy ny tranga, somary mihena zany zao ny fanentanana antsika le anasa tanana amin'ny savony sy rano sy ny savony. Mihena ny fanentanana fa mbola mipetraka foana le fepetra hoe tokony hanaraka an'izay. Ohatra fotsiny hoe tsy resaka ankoatry ny hoe resaka arivavory tsika cache-bouche zany mbola mitoetra zany le izy zany hoe tokony mbola anao an'le izy foana anao isaky mivoaka ny trano, isaky mivoaka ny varavaranao io. Lasa ny mafy amin'izao ny fepetra raisinao anatiny. Mpanakanto ny verin-dalana. Zany hoe le izy io ohatra zao ny fitrangana. Zay nge andeha hamonjy rivotra fa nisy olona nandeha 10 minitra talohako. Avy talata maty faralaza moa zany dia hoe omerina foana. Ilay olona tonga dia nitseny hoe tena nanomena faratra na netsinanana toana be dia zao miditra mivantana zao. Zavazava ihany fa efa nifinoana teny. Fa hono ary goty rehefa ohatrin'iny ve le makany enaniny iny ve tsy mandeha? Lay mihodina any ambody atrimo. Makany tsara sotra. Fa ny fitrangana iny zany raha izaho andeha hamonjy rivotra dia mitohana satria lasa makany zany ny ankabeazan'ny olona rehetra mbola vao avy any fitoavana very ambodratrimo zany. Dia ny ery miditra amin'ny école américaine ndray zany no andrapahatonga eo an-tany mena. Eo aloha enjana be eo zany ohatra manko tsinona ho an'izay mpiara mijery baolina amiko raha vao tsy tafiditra eo amin'le sary misy vestiaire ako dia tsy tiako le baolina zavaiko ohatra ny générique na cinéma le mijorojoro le bandy mpilalao baolina le alohan'ny idirany eo amin'ny terrain iny tena tiako rehefa mijery baolina. Dia rehefa mandeha ny baolina rehefa avy eo dia mahita tsirony kokoa. Dia io tsy tena hitako tsirony baolina amin'izao satria ny caméraman tsy tafiditra any amin'ny couloir fa amin'le confinement zany dia ny mpijery moa zany tsy mamiandasa ka le tsy matasay filigody le vatana le any dia aleoko miverina maketo fa mety any. Fa ny resaka fitandremana sy ny vaovao momba ny coronavirus momba ny tokony fitandremana sy ny sisa io le tsy ampy dia lasa matimaty le izy rehefa avy eo satria mbola misy ny aretina fitandremana mbola tokony misy ny statistika tokony avoaka ihany so mandrimandry manana aretina hoy ny fiteny sy ny oabolana. Izay aloha no momba an'iny. Dia avy eo indray miditra momba ny fifidianana amerikana taloha dia sady manaraka ny tsy manaraka ary rehefa miadihevitra amin'ny malagasy namana any États-Unis somary izy ireo izay miresaka mivantana eto amin'ny Facebook eto mifidy Donald Trump daholo ry zareo. Zavabe le izy rehefa zavaina politique interne sy discours somary atao hoe interne ho an'ny l'Amérique pour les Américains ataony Donald Trump io zany. Fantatsika tsara fa nanigasy any Frantsa, nanigasy any Amerika, tsy isan'ny communauté misongadingadina manao zavatra eny amin'ny fiarahamonina iny izy. Fa manaraka. Milama, mipiripirina, milama, ohatr'izany no fahitako azy. Fa za zany rehefa tena mijery ny politique internationale dia Joe Biden kokoa ny tiako kanefa rehefa tena dinihana ratsy ihany mivokatra rehetra na Trump na Biden amin'ny fifehezany amerikana intsony ny international zany. Hitany goty zao
raha vaovao manko raha manaraka raha ny fifidianana amerikanina raha vaovao europeanina no arahana tena ohatrany hoe Joe Biden mihitsy ny tokony eo fa tamin'ity manko zao tsy raha ny sondage manko tamin'ity tsy de atokisana zareo loatra hoe ianona sa ianona no mandresy satria tamin'ny farany iny Hillary tokony mandresy de mivadika le izy. Izy manko mijery any ka. Mijery CNN ako. De mijery ny amin'ny l'info du vrai moa zany zao tena manao analyse be izy amin'ny resaka ny Europa zany mijery teny frantsay a. Aveo mijery ny France 24 sy ny Africa News. Zany hoe isan-karazany le reportage zany. Ka le fomba hitrangan'ny fifidianana no mahaliana fa zay lany moa Amerika moa io nini na ako ny Moscou ty. Fa lina ihany amin'ny raisam-pirenena satria ny momba n'izao tontolo izao sy ny zava-misy ankehitriny coronavirus, ny fitotonganany ekonomika aorianan'ny coronavirus, ny resaka hoe gendarmerie an'izao tontolo izao, ny terrorisme, ny zavatra mitranga any Vienne notre sisa de mididy fitorenana ihany ny tena eo am-pianonana le izy fa ny sondage sy ny resaka fifidianana any Pennsylvanie tsy no eo le ao anatin'le resaka le olona tsotra ho antsika anaraka ny fifidianana moa zany de zay suffrage somary universel le izy fa mivadika grand électeur fomba hitakazy de raha alina zany de astory tsy maintsy isotro kafe be satria zina misy ako tamin'ny Barack Obama andeha mijery toerana misy hôtely milamina misy de kanjo no tonga tany inona hoe anareo tapaka ny jiro mahitadidy hôtely io tapaka ny jiro de maraina vao mahita ny reportage rehetra fa mahaliana ihany satria zao misy milisy transa efa miomana mihitsy raha sanatry resy Donald Trump tsako mino mihitsy fa etsika reo milisy reo any no tena olana nefa en même temps zany zay fantatritsika ihany tamin'ny fotoanan'ny George Bush Junior ny terrorisme mitranga any Europa tsy afaka tsy ampifandasika amin'ny fifidianana amerikanina tadidinareo ny zava-mitranga tamin'ny fotoanan'ny fanomanana fifidianana rehetra isak'izay mitranga fa misy zavatra foana somary mifandraindray amin'le izy kanefa comédie vaventy Resto zay aloha rehefa vetsika mbola iverina iresaka momba an'izay fa resaka sinema koa moa mbola tsy miditsahako zany fa resaka be manaraka ny arabera ny momba an'izay satria ny sandan'le zavatra amin'ny rifesina amin'ny paosin'ny malagasy misy ny olona namiko na ho betsaka ny lafo na aiza zany rehefa tena mitotongana takan'iny ariary zany ny vidin'ny zavatra de tsika zany de janona sy mikitra any am'izay tokony halafosana betsaka amin'ny vahoaka noho ny fiarovana an'le ara mazava-kanto azy sarotra be zany mbola mila mpanambola be zany anosy Joe Biden piton jaune zay raha goty toizaka ihany le makasika n'inona io le resaka cache-bouche teo raha teo izy ny sazy azo rehefa tratra tsy manao ianao manodididina roapolo hatramin'ny 30 minitra zany ny sazy zany hoe rehefa tratra manadio tanàna ianao fa amin'izao izy lasa nitarina hatramin'ny adiny iray tena tsy fidinana izany mihitsy ka noho izany aza atao hoe noho io sazy miatra io ihany tsy no antony anaovanao cache-bouche fa mba fiarovana anao sy manodidina anao ihany koa sady amin'izao koa le cache-bouche le chirurgical reny efa miamora reny manko ny tena tsara ohatra hoe mandeha mivoyage zao ianao mandeha mivoyage mandeha taxi brosy mandeha fiara reny rivotra iainana zany satria tsy misy fotoana ianao rehefa manao cache-bouche ela be zay mararirary an-doha zay satria tsy ampy rivotra makany amin'ny sainao any sofinao reraka be mikopaka be tsy sofina aloha iny efa tsy marary tsy asiana risika zany tiako tohizana amin'le resaka coronavirus teo ny le geste sy ny rehetrarehetra reny adinidinitsika io tsy tsika olon-tsotra ihany fa reo misy fotoana ianao miditra amin'ireny pharmacie miditra grande surface miditra amina hôpitaly efa tsisy fakana maripana tsony varim-bariana misy le fanasana tanana misy fotoana ny gel apetrany eo fotsiny fa tsy ampiasainy tsony ny taxi be mo efa isaina miratsan-tanana hoe izany manana gel izy tsy izany de amin'izao tsy inona le fomba fiarovana hoe ny tsirairay hoe ny tsirairay ny tompona andraikitra hoe miaro ny tenany de apetraka any amin'ny tsika tsirairay ny fiarovana amin'le izy de hitako hoe somary variany tsika
adinitsika le izy de hitako hoe atsika onjapeo fahitalavitra hitako hoe manana andraikitra hoe tokony etanina ihany tsika hoe azadino reny afatra naverimberina imbetsaka nandritry ny enim-bolana nelanelana ray metatra manasa tanana ny kasibosy mandrora mikoaka ny fakana maripana am'ireny toerana be olona reny tokony tohizana tokony amafisina vao mainka amafisina ohatra hoe ny fandrarana ranom-panafody am'ireny toerana be olona reny zao tsara tohizana ihany satria tsika zao variana fa le aretina ne izy tsy variana zany anam'izao ara baba tsy haiko hoe za ve tsy mahalala fa anam'izao arany tsy fantatra hoe aiza ny tokony anatona raha hitanao ianao fa ohatra misy fambarana aretina fahafa zay misy laharana tokony atsona ohatra indraindray le izy tsy azonao nefa ny le 913 sy 912 reny ohatra nefa tsisy tsony de misy laharana zay koa plateforme ny covid zay koa anisan'ny efa niantsony tena tam'izany de atsona le izy efa tsy mandeha tsony fa tsy haiko hoe aiza ny tokony anatona zay fanentanana zay koa zany tsy ampy hoe satria nefa le aretina mbola eo mbola misy foana ihany ny vo mbola misy ihany koa nefa ny maty ka zay mihitsy ny am'izao hoe tsy ohatran'ny hoe niena le fampahafantarana le communication aloha tonga de ataoko zay le communication mahakasika an'le izy nefa le aretina misy tokony amafisina ihany ny amin'iny hoe aiza ny andeha aiza manao fitiliana aiza ny raha marary de aiza ny mandeha mbola makany amin'ny CSB2 satria tsika zao mino fa vitsy tsika no mieno an'ilay fandarana le asabotsy am'ray iny efa nieny tsika mieno an'iny de nefa tokony le vaovao fampahafantarana mahakasika an'izy ity tokony mbola mafy de mafy ihany fa am'izao le baba tena misy aretina hoe indraindray tsy azokazonao mihitsy ohatran'indray aloha ragoty mpanakanto raha maveny sary le ty eny tsy manina aloha zay satria ny endrika efa fantatrin'olona ihany fa zany hoe ny fivana napabolo ako tamin'ny omaly napabolo tamin'ny omaly ary tena tsapa mihitsy ohatra hoe mahasalama ihany ny foifolo fa miverina am'le teo le am'le hoe le tsirairay sensisy ny toerana nale zao nahitana resaka faritra na resaka toerana madivana Antananarivo fotsiny tena tsy manakasiposiny ao anatin'le fomba fanasaziana sy le hoe sazy zany za zany mahita le misy feteka le lafy tsara le hoe manasazy aloha angonina daholo le olona de andeha mamafy ery zany efa tena milaza mampatsorina am'le fanampiny tokony atao satria nahoana misy arenge faly mandeha manao le zavatra de ohatran'ny zany hoe tsy eno zany le hoe sazy le izy hoe atadijiny rehefa avy eo hoe anao an'le kasibosy le ilainy zay ny anankiray faharoa ny tena fametrahana sy fikirizana amin'ny resaka kasibosy sy fanasana tanana efa tsara zay fa misy zavatra hafa tokony fanampiny zay io mitovy am'le resaka le hoe raha vao miresaka zavatra anankiray de mamehevitra ary mihevitra omena ary de ty hoe manome valiny fanontaniana tsotsotra kely isan-karazany ho an'le olona ny tokony ataon'ny tompona ndraiky ny fahasalamana sy fanjakana manampy zany ohatran'ny teny Larisato zany zao aiza ho aiza ny resaka test ahoana ny aiaiko rehefa ohatra ka somary manafy tampoka somary rehefa avy eo ahako miainga mihitsy aho de makery amin'ny varavaran'ny sopraity andeha tsapaina am'le ohatran'ny basy iny za tsy andeha vidavatra ohatra de manontany firy le tiava za ohatra ny maheny fa roforofo zany reny fanontaniana majinijinika reny manko ny olona manana eritreritra ohatra andeha hitsapa an'le température ary nefa mety zay nefa misy ara ny olona sady tsy fantany ny tokony ataony no lasa adiny no fepetra rehetra aiza hoe tsika mihoatra amin'ny raisam-pirenena inona fepetra ho raisina manahoana ny miditra fahavaratra ny ety marina tokoa ve satria rehefa arana ny Eropa tanja be le izy tena hoe rava ny toekareny rava aloha tena za zany tena mananamana mihitsy tena manana orinasa bakasy mihitra tany rava le orinasa na midy le orinasa
de le orinasa zay mpanao sakafo io a zay misakafo io a lasa tonga de enseigne ngeza be manao vente à livrer zany hoe tsika zany efa tsika nge zany io raha ohatra ary mandeha tsy amtahotra efa mandeha manitsaka tsy moramora ny lalan'ny zanak'Israely amin'ny ala envers azonareo zany hoe tsika io efa andeha anatin'ny ranomasina misokatra de katotra ny ranomasina ohatraohatran'izany zany kisarisary satria rehefa tena jerenany hoe ny absurdité ny fanaovana match sy ny sport tsy misy mpijery ka ohatra manofo ratsy de anjarantsika zay zany no mijanona ho optimiste satria ohatrany zavakanto ny tena moa zany zao ohatrany hitandra Larissa tamin'ny zoma reny sady guichet fermé le izy nefa neny mitsangam-bolo anaty any ny teny hoe aiza izy ary le olona zao izy ary no marary zao izy ary mety arary ary zao fa le kinimpotsy sy le ravitsara hotoizana sy le resaka simple anankiray himna sy makaiza ary zao tsy hita mety ny sariko le ty tsy hita mihitsy za zany zao io nefa le baba tsara be efa fa de miendrika tsy miova raika zany iny ihany no maly tsy miova iny filazana zavatra very ty baba misy portefeuille ty hita teny amin'ny arrêt taxi be Ambojatoro de misy anarana hoe tsy haiko na monsieur Colombe na ino ty Colombe ty fa misy lahatarby mipetraka ato 034 20 166 51 averiko farany 034 20 166 51 ho an'izay very an'ity loloha sehosehoako etrany tsy haiko ty izy ty raha misy mahita nahoana fa misy vola ato anatiny fa zay tsy afaka miteny hoe firy ny vola ato anatiny ohatrina ny vola ato anatiny misy karapanondro ihany koa ato misy karapanondro de vola de ny akoatran'izay ohatrany tsy nisava aloha za fa tsy fantatro sany le baby ty ve sany le baby tsy anainy ka raha anainy de misotro kafe sy mofo tsika rehefa avy eo fa tsy anainy aty zany karapanondrona hiditra amin'ny dokam-barotra tsika rehefa avy eo de afaka miantso nareo 032 32 05 266 033 65 00 966 034 30 87 966 reo ny laharana hiantsona ato anatin'ny fandarana rivotra efa elaela no misy an'izay fidirana mivana zay fa tsy mbola maro tsika Larissa no tsy mahalala tsy matadidy satria adinina andritry ny enim-bolana iny hoe de efa afaka miantso tsara mitsy efa verina normal tsara zany fandarana ato iny efa misy manandrana fa aorinany dokam-barotra fa isento kely aloha tsika anaraka dokam-barotra vitsivitsy afaka 2 minitra miveriny eto amin'ny fandarana rivotra zay Falerina ty rehefa fidiran'ny mpianatra tahaka izao fa nahazo kiraro akanjo ary fitaovana vaovao ka mazoto ery andeha hianatra nahazo kiraro vaovao indray na ty izany hitanao hoe inona ny vaovao eny amina ty eny vaovao daholo reny afa-tsy ireo kahie gladiateur izay efa nampiasaina hatramin'ny fidirana tsipika mazava tsara taratasy matevina foniny tena mafy kahie gladiateur afa ihany ny tsara distribué par Chandarana et compagnie. Tsaroa fa manana finday tena mora nefa matanjaka Tecno anisan'izany ny modèle Tecno Pop 2F ny selfie 8 mégapixels, caméra kosa 5 mégapixels, mémoire 16 Go, réseau matanjaka be ary ny batterie 2400 mAh. Eo ihany koa ny Pop 3 8 mégapixels daholo na ny caméra eo aloha na ny ao aoriana, 16 Go be zao ny mémoire interne miaraka amin'ny réseau matanjaka be izany rehetra izany dia natao amin'ny vidiny mirary ary tadideo fa mbola mahazo cadeau ihany koa ianao miaraka amin'ny finday jifainao toy ny elo, ny perche selfie, kitapo, powerbank, sisa tonga fa ainga anary eny amin'ny boutique Tecno fa marinao mpitiavana izahay. Tecno, expect more.
Dans le cadre de la promotion du tourisme national, le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie et l'Office régional du tourisme à Nalamangue vous présentent l'Ultra Trek des Collines Sacrées les 20, 21, 22 novembre 2020. Une aventure trail qui reliera les collines sacrées d'Analamangue, d'Amboutmanzak à Ambouimang. Renseignements et inscriptions, kiosque Ortana, Jardin d'Atan Narine. Mamko Nalamangue. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Eny tompoko satria efa mivalo sy sasany izao eto amin'ny famantaranandronay tampona tsara mihitsy mahery 5 sekonde anao mpiantso zao arak'izay larana finday 3 samy hafa voatonona teo izay mandrosoa ary tompoko. Eny tompoko. Arahaba. Salama. Ino kabarinao? Afaka miteny tonga dia afaka miteny. Aza tapahana fa 2 minitra fotsiny andao azy. Malinina vandrasa kuna telo minitra. Mizara fimeza anao anay fotsiny manko ianao. Ka mahafinaritra be le zavatra hitako maraina teo. Ka io izy io. Hitanao koa zany zao sarotra. Le nampimia io tsy fantatro atao akamatatra fa. Na anao mampimety eo nga le baba sy Larisa Skeo. Tsy tamin'ny radio fa le natrehako taty amin'ny sataty mihitsy. Ay ve. Nafinaritra le izy dia nampitipitiky mbo zaraina amile olona tokony ay zarao igny anafa tena tia-tsika koa izay na dia tia ime mihitsy koa. Zaraina miaraka mandeha onjapeko. Anao miaraka fa miaraka fianao rery kosa ve. Ay firy hetsy firy tapitrisa mihainao tsika zao. Sambasamba mbo tafiditra dia arahabaina fa tafiditra soma tsara raha tao atokantrano zao dia hosora menaka ianao. Vao ity andalana mihitsy zao avy tao amin'le tsena ray zay aho dia zay nampimety tsara nafaly anahy tiako zaraina le momban'le tsena zay mba tena tiako zaraina mihitsy ho an'ny mora be le entana mora be ny entana tao sa eny eo ihany aloha le amiran'le izy dafa mbola aloha tsy teneniko fa ataoko suspense mihitsy aloha le izy ragany. Suspense, ça crée trop de peine les suspense. Efa gama mety efa tasaka minitra sika kosa angama zay. Efa 2 minitra dia efa izay zao. Efa milaza aminao zay hoe tapitra ny 2 minitra anao. Eritrereto tsara dia verena rehefa avy eo. Alohany eny mandra-piandry ny manaraka dia misy zavatra very ihany koa ty zany kitapo very teny amin'ny pharmacie Nosato Malmaraina taratasy maro amin'ny anaran'ny Tahinar Lala manao any Tahinar Lala Tandrify Arsan iza clé chez Claro de CIN, permis de conduire, passeport, carte bancaire, chèque de banque, Nifstata, des factures moto, des taratastan, mitondra amin'ny anarany Tahinar Lala Tandrify Arsan zany zay zavatra very zay. Ka iangaviana zay mahita anazy mba hanatitra ny izy tian'ny RDJ na iantso ny laharana 034 03 814 14. Averiko farany 034 03 814 14. Tsy mba hoe kitapo latsaka zay va hoe kitapo tena misy tokony. Zany hoe ho antsika le mety nahazo an'le entana zany nahazo an'le kitapo dia mba fangatahana reto tompoko mba le taratasy reto avereno satria le mikarakara taratasy tena tsy mora le izy ny fotoana lany ao anaty izy nefa toko nge avereno koa zay zavatra sarobidy ao anaty zara sarobidy any rehefa andy aloha tazomina reo any iny fa tsy maninona iny ka pirisia nangala tavery seny olona
tsy mampirisika mihitsy satria fantatry nge hoe le zatra sarobily iny efa tsy hitanao tsony izy ilainy iny any fa le taratasy satria fantareo tsara iny taratasy iny tsy afaka ampiasainareo akory nge ny passeport iny tsy afahanareo mandeha ny andafy akory alao passeport azadorana za de ataony angabone fa atero an'ireo manam-pahefana na atero de amin'ny RDG ny taratasy rehetra mba ahafahana tsisy arakaraka mba ahafahan'le olona miverina manao fiaina indray satria ny vola zany fa tsy tafaverina zany telefona nefa tsy hitatsony zany ny vola mensa zany efa lasa any zany allo miaravanareo Raimbozy raha mampapalora reo daholo ny zafy kelinao ireo daholo izy ireo nareo Clarissa ihany sa etonosy mako zao maninona raha mandalo Raimbozy yo voatsara le amin'ny latra kava eto ty ary osoratry ke baronina fa lazainy fa tsy voazavako iny efa nanao fanazavana omaly satsinareo maly fa sondrea tena tobile mitondra tobile niany iso zao mba misy radio mandeha ty radio tana tobile ty radio RDJ io voatapaka niaraka de baboary dana vasaikindreony ahoana fandehanle amin'ny laty ka olazaiko io nge le izy efa eto ambany masoko eto matetika zany fampatsahivana an'izay rehefa aveo ary manomboka ny amin'ny sivy eo foana amin'ny sivy i baronne keo le baba Body Pauline Bodo Pauline Irina Jean-Jacques angaly ty miva le izy tena ataoko sérieux nge papalora io Batia yaraka aminareo va jery ny zava-misy am'le apitapitamo amina makony atao mazava ampiraina izay anao amin'ny lahady tena tsara fiomanana ianao zany zay manao besy fotsiny zay mila mpitendry favoritsika za zo mahay mitendry tsara raha ohatra ka hoe ponga tapaka dray sy mbola arako daholo na tsy antitra ohatranao za arivoko rimerina neto izay sinne lokangako misy mpamaniry be fa loha tsy ampidiriny izy rehefa eny ary io makasitraka tompoko makasitraka anareo mianaka ny antso teo satria tombatombanako hoe zanako ao le ny antso talohanao papalora fa dia amin'ny sivy maherikely eo dia averinay ny fanazavana amin'ny etsipriny amin'ny dia tsika amin'ny lahatra voaray ihany ianao arahapaina araha mbola tsy afaka miteny nge za afaka miteny Raimbozy za nge miaino matoa mangina ianao koa tsakanao aloha ny tenitenenako an'ity fa ny olona rehetra anao zay imezana anzay io baronina ve amimesy azo anaovana fotoana fa andro minitra aminao ohatra ny hafahafa be ny ray minitra monja azo atao ny zato taonako manina aka zange mba rehefa ndraindray iny mba tsy zako ny eto mba tatarao re le zavatra fa de le fitatarana nge tena mahamendimendy anay efa tafiditra ve ny tenako sa mbola sy tafiditra amin'ny so ve de mbola tsy tafiditranao efa ray minitra sasany zay fa eny mpiaino rehetrarehetra izy zao le izy zany azonao mafafaly be maraina teo fa nisakafo tamina hôtely anankiray hôtely tsotra hôtely gasy toa zany teneniko efa miaino rivotra koa izy am'izay fotoana zao afatany eo Betafa mbo manarina eo tena nahafaly tsy le sakafo mihitsy fa le fahadiovany tena nahafaly anao natampiasany savony io manko zavatra tena dereko matetika any amin'le gargoty reny tsy mampiasa fa de vita le kobakoba makely fotsiny le kopsy le vita azonareo fa madiana tsira be indray zany kobakobana fotsiny zany kanefa ny tena tsy fahaizany milina ary ny fanjakana koa manaovako antsoavany antsoavy voalohany zany hoan'ireo mpivarotra ny masaka mampiasa viliscope reo tena mba atao filamatra sy fakatahaka re le olona le fampiasana savony tena io zany tena manala an'le coronavirus moa lefa nakalazaina be tanity tapitra le 2 minitra zany ho ny baronne neny tsira be mampiasa savony ony hany tsira hany tsira be tena spécialiste le kobakobana fotsiny izy de dole vleto mitsoboka zoko mialatsy
anakray misy vonona nakary tsisy vono tsare miaraba tsara fanafa rahaba rahalahy eo amin'ny tompo ho aminao any ny firatana eo amin'ny rahalahy eo mamalagasy zany tsy rahalahy amin'ny tompo zany tsy misy zany eo nga ianao tsy mana tompo Andriamanitra samy manany azy azafady ny alo de Andriamanitra fa ny anao zany zanahary sa Andriananahary tsy maninona fa tsara zao tsika fa zao mai zavatra mampalahelo zavatra tena mampalahelo efa maty ny miresaka accident na moto ty zany ny fahamarona mampalahelo efa ela be tsika efa hatramin'ny ela nisy nyrivotra de ino atao resaka za hoe tena mba mangataka ny fitondram-panjakana ampiatra ny hoe tsy maintsy mahalala code de la route zay mampiasa an'io arabe io na tsy mitondra fiara fanteneny zany foana aty eto eny moa de allo tsy ndretsika tsara le izy aiza ve raha ngako amin'ny alabe na koron-drano iny mitangina bisikleta de am'le sisiny agosy izy mandeha de teneninao izy any de tenenao madala mba tsy ny kainao teteny eo misy manompa mihitsy ka kainao teteny mbola aiza ny anjoanao e ga misy olona tsara daholo ito ambony ty tany ty olona tsara fa tena mila code le izy zany hoe matoa mapetraka le na code pénal io na code civil io na code de la route tokony appliquena amina discipline na mazava tsara etrehatra misy mitangina le pétrolette ny fiantsika ndreny rambelo ohatra rambelo motsy eo de misy asa kevokevoka manao inona de le jiro fotsifotsy atao arina amle feu de stop de am'izay ve bekeny de za tena miemotra rehefa mandeha de anao tsy mahatratra rehefa mandeha eo alohako inona re zany jereo mapetraka zalahy le jiro le feu de stop iny zany de ataony fotsifotsy le izy de ohatrany hoe jiro mirehetra fara zany iny fara na kody fara zay tianao de tena tsy mety e de reo fa lansady le crédit mampalahelo tsara le esaka fa zany hoe fa eo tena io zany efa tsotsoko foana le izy aresako foana ary de mbola sitomina foana ihany ity fampiasana lalina ty ho tena mila fahaizana ary mila ianarana ny fampiasa lalina rehetra de tokony mandalo ny atao hoe auto-école zay tokony atrehany rehetra mihitsy satria rehefa mijery ny dépassement isika amin'ny ankapobeny dia tena mbola ary mijery ny atao hoe fanajana ny elanelana rehefa mitondra fiarakodia tokony ny elanelana ray metatra farafakeliny no misy eo fiarakodia eo aloha sy ao aoriana fa le izy lasa tsy ajaina tsony satria mahatahotra ny sisiny sasany zany ray metatra zany farafakeliny ray metatra 10 metatra zay azany tokony ho izy raha 10 metatra zany ava matafidra sprinter anankarany eo rotiny tenany eo fa afara lalana malalaka ivelany tanàn-dehibe raha tanàn-dehibe indray zany de tokony manaja zay elanelana ray metatra zay nahita crédit resaka hoe auto-école vao manomboka ampianarina le mpianatra mitondra automobile de efa hoentin'le moniteur ary amin'ny agosy le moniteur nge zany diso zany aloha to mazava ka fa za zany tena ilaina le auto-école ary tokony obligatoire moto école sy ny auto-école tsy misy zay latsaky ny 50 cc de tsy le moto iny resako zany na bisikleta koa permis ka tsy mila permis nefa mampiasa ny arabe ampiasain'ny olona rehetra ka na bisikleta koa tokony mampiasa tokony manana permis bisikleta koa azy ary le izy mampiditra ponja tsy fidiny amin'ny olona tsy manatsiny le lalana an'iny ke zay mamono olona amin'ny arabe zany de tsy maintsy miditra ponja le olona mitsofoka ambany pneu anao de anao no miditra ponja izy nefa izy te hitsofoka any ambany tsy mahalala fomba any zay misy tele izy anao fanentanana kosa ianao non tena hoe za zany tena miantso avo de le resaka arena moa ny arean'ny bus ko efa lazay zao fa ty misy arean'ny taxi be de aria voan'ny arabe ihany mahafinaritra de misy olona mametraka an'le tomobiliny eo am'le arean'le bus ka izy tsy lefitra ny tena taxi be fa taxi kely oniko iny efa reny zavatra reny zany tokony apetraka le lalàna ho afa zata hoe démocratie tsy ilainy zany ianao ny tena zany teneniko mihitsy mamita vahoaka démocratie mamita vahoaka mamandalitra vahoaka le ampiasaina amin'ny famahanandalitra le démocratie izy amin'ny teny aza fangaro no atao hoe discipline sy dictature ary démocratie ho aza resahana koa fa mahamenatra olona ohatrinona tsy mety io fa ina moa le démocratie natao andrombahana fanjakana fotsiny de aveo le tsy raha antsony ianao
landray zao le crédit tongava ry rahalahy amin'ny alahady misy tongava fa tena tsy mety amiko io resaka zany efa mananatra amizay io fiana fampiasana lalana io o rahalahy tongava amin'ny alahady fa hiady hevitry tokony hoe anio daholo na ka misy fandaharana zay sotrara zany misy fandaharana zay tamin'ny TVM taloha hoe ary lozony fifamoivozana zay fampianarana ny olona amin'ny resaka lalana fifamoivozana amin'ny fampiasana misy am'izao misy am'izao ny fahitalavitra nasionaly fa le izy zany tsy tokony fahitalavitra nasionaly rery fa hatramin'ny tsy miankana koa tokony mandefa an'io daholo tantainga efa manao zao e tantainga zao mba ahafany olo rehetra mahitsy satria zao mane fisinjaton'ny malagasy moa zany zao mijery ny TVM am'izao fotoana zao tapitra le am'raika hatramin'ny telo iny dafa rehefa avy ao mampatsiahy allo salama tompoko ianao zao nandrandray na hitondra vaovao aka eo amin'ny fifamoivoizana misy tokony mba hifanada mihitsy mba mahay am'le lalana zay zavatra tsara indrindra de mirary soa de zay avake alaka misy ambodra atrimo alaka misy nambohitra atrimo lalako mandroso mba tisavana io mirary soa makasitraka tompoko ty fampatsahivako ary ny lakilasy fahenina 6e fahadimy 5e 4e dia amin'ny alalan'ny taranja éducation civique dia ampianarina ny akapobe ny fampiasana ny lalana sy ny arabe sy zay rehetrarehetra fizorany ny be sy ny maro misy an'izay mihitsy ao ary raha mihaino ny tenin'ny rahalahy tantain teo aho dia ohatra amin'ny teny hoe asio mihitsy ny auto école disa anao raha zokona disa anao raha zandry satria ty ny lalàna amin'ny fehan'ity zavatra nataonao ty de averiko tsara amin'ny anaran'le demokrasia de anangatana ny razandry na irazoky na iratata na iraniny alao mba ilamina izy ty de iza le tena mametsaka an'le kolikoly am'izay fotoana zay de lazaina fa le mpitandro filaminana no mpanao kolikoly nefa nizy mijoro anao miasany de anao andamina azy ianao ndray ve no andamina mpitandro filaminana anao mandamina azy miaraka am'le ina moa 1000 ariary 5000 ariary inge fiaraha miasa ny anarany tsy mety ka ay ve satria le mpitandro amin'ny filaminana tompoko ary vao mijoro izy de tokony ajainao hoe ay disa mato mandalo hoe ty olo ty miteny ty zavatra ty mpitandro amin'ny filaminana ty satria endrika endriany hoe re misy ny tena mpanotry elamy manao ny ataony lafa de lafa izy manotra anla ka elahy mangididy mila orona tena zay ngely izy de zay ny teneniko hoe tsy asina resaka demokrasia ny resaka code pénal io na code la route io na code civil fa ampiarina fotsiny am'izao PDP nitaraiky am'izany tentin de tsy maninona ka de am'izay de miditra ny volany amin'ny aneposin'ny fitondram-panjakana manao de anjaratsika no miteny hoe aiza am'izay nitamberiny azafady tsara ve le lalana mety ve le lalana ny tsindretrarehetra afaka miverina fanonefany ianao efa ifanaratsy nareo toko fatao radio tentin izy ty manomboka nany RTJ radio tentin de jeune sokasa ataonareo zany ny zandro malalaka toizako ihany le resaka teo ary ny ohatra maka ohatra zao le mampiasa lalana ihany zaika o ihany mihitsy mantsy le izy fa le izy mahazo tsiny ny mpitaingina bisikileta mpitondra moto ny sarety tokony manana permis koa zany misy olonao agoty mivainiko zany feo zany fa tsy mpanao discipline sady ny fifidiany nefa rehefa avy ao tena voany ko ohatrany tapaka resaka fampiarana resaka tsy famovoizana zay zatra mampale PDP nitranga izay manjary anononany any atao hoe fitsarana mpitiavana PDP koa no namana ao amin'ny fitsarana ao PDP ny any amin'ny resaka gendarmerie amin'ny fanateatsiny PDP amin'ny polisy amin'ny fampianarana ny olona mifamoivoy fahatsorana sympitiavana ny teneny fa PDP niezaka ataon'ny polisy mba ho sympatika mahafinaritra eny an-dalana amin'izao tsary zay PDP ihany koa niezaka ataon'ny mpampianatra sy miarolozan'ny fifamoivoizana toendra George ny taloha iny George narirangay fa tsara ampiana foana le izy rehefa ampiana le izy zany de tsy maintsy misy finiavana avy any amin'ny olona zay nitaky vola ray tapitisa teo aloha de atao 10 mihetsy teo arivo resaka televiziona sy radio teneny teo le resaka kolikoly teo indray le izy ny tena manahirana zao le kolikoly iny na arivo na ray tapitisa na zato tapitisa nge misy foana le izy
de raha ohatra ka hoe misy maraika misy manome matetika mifanipy baolina foana reo rehefa miresaka ny hoe resaka bianco rehefa miresaka ny any amin'ny sekapata paky ny sisa manjary manarona an'le zavatra tena matsiavina be zany resaka matsinidinika fa ny olona manome tsolotra miteny hoe ka mandray ara le omena ny olona mandray ndray miteny hoe ka misy manome azy ka misy mangataka sy maniry koa fa lavitra be nefa ny lalana anadio masombolana mbola lavitra ny anadiovana ny resaka kolikoly sady le izy ny manahirana de izao rehefa miresaka ny tena de miresaka rehefa tonga ny fivoritanakaviana de tonga le hoe mandrakôty satansa be de tanareo de manalasala ny fiarahamonitsika tena manalasala ny fiarahamonitsika satria nahoana mahakivikivy ny mbola te hiteny ny zava-mety satria araka le teny eniko teo indraindray be ny kolokolo amin'ny arivo ariary sy ny kolokolo amin'ny arivo ariary kanefa tsapa ihany hoe tena misy kolokolo amin'ny tapitrishany ohatra ny elikany zinla foana no menasiny nefa ny ombramaka no nandorotana tafa zavatra iarahamonina be debe ny amin'izao zany raha tsy misy fivorian-dehibe manahirana koa ny fivorian-dehibe tsy mahazo vana fivoriana amin'izao tsy te hoe hoana ny anaovana le éducateur civique ihany zany tena hitako vahaolana efa misy manao ihany ane aty ampy ohatra zany polisy zany ane zao éducateur civique fa misy éducateur civique tokony tsy polisy izy ny gendarme ange éducateur civique any an-dalany fa saingy ny fiofanana atao misy fiofanana atao misy sisy misaotra anao napiditra ny tonton meny ary makasitraka anao tonton ary dia ny mpiantso akoatra ny goty afaka miditra tompoko manohy indraisa koa raha izany zao ny hitako any amin'ny fampianarana ny éducation civique any an-tsekoly eo amin'ny lakilasy fahenina ny mpampiasa ny lalana ho izy dia tsy voatery olombelona fa misy fiara ao ny fiarakodia tahaka ny camion ny lalamby ny sarety ny bisikilety tsy voatery olombelona fa ny tena mpampiasa aza ao izy dia ny fiara isan-karazany fa azadonoina koa izy fa misy omby mandalo amin'ny arabe eny tompoko tena ny ekena ny firenao fanovany raha ny tena marina le démocratie ho no mamela an'le olona tonga de andeha andamina azo dalo hoe mandamina andeha apiditra resaka kolikoly misy fifanarahana iny ka rehefa avy nanao adisony ianao de tonga de endry tsara miondrika amin'ny maso mijery amin'ny tany de miandry an'le PV ivoaka avany de manaiky andosa azy fa amin'ny anaran'le démocratie de hoe aloha fa démocratie zao de ahoana aloha ty razoky aloha hoe tsy aloha mba alaminy tena mariny tena mba tena za masy mba endrika vity fanafody ka tena ahoany ty azonareo ve le izy azonay de eo le miteraka an'le kolikoly fa rehefa hoe iny le mpitandro filaminana manao uniforme mazava tsara matoa anao voasakana de misy zavatra tsy nefy nataonao zany teo aloha zay midikany fa tsisy mpitandro filaminana manakatsakana anao fotsiny am'izao ekena za zao de ameko exemple mihitsy za efa tratry indray mandeha iny nanitsaka ligne continue mbo indray mandeha fotsiny ve indray mandeha ka de voasakana fa ny amin'ny isan'andro tsisy mahita ligne continue tsara ay mety efa otanao ianao de voasakana de tonga de ozy eny tompoko diso de inona moa zany le sazy mahazo ay ve namana olona tsara eo amin'ny rivotra ndana ranga mandeha tsy maniny eo raha ohatra ka mena PV fa atoko atoko tiako lazaina hoe alohako le fomba fijeren'isy fa zany hoe le toy ingeno andrasanay ka le toy ianao de tsy nataony zany fa lasa navelany andana fa manaraka za manao tsony misaotra tompoko de tsy zaranao aza ve iny sady iny mariny zany zarako azy fa le hoe za zany no afaka mahazo an'izay fa ny ambony manao an'le hoe aloha raha zoky mba alaminy ty zavatra tya amin'ny anarany démocratie tokony ny olona betsaka no mitaraina amina resaka mpitandro filaminana misy antony kosa koa tena maro le izy fa manana mpisolo vava nge ny mpitandro filaminana raha le ny resaky rahalahy teo iny rahalahy aza testo am'izany ianao fa izao tsy mpitandro filaminana rehetra manao zany ohatra nefa mandindindina le dokam-barotra mbola matezateza isika tapany fahatelo sa mbola afaka mandray ve tsika tsy afaka mandray tonika tsy afaka mandray tsony sika
fa izay ho le hoe mpampiasa ny arabe mety ho biby mihitsy aza tahaka ny omby ny ondry ny kisoa ny alika voalavo aza le manapaka tapony tonga de voapotsitry ka ny tikambara de ny hoe ifanajana sy ifampizarana ny fampiasana n'io lalana io ary efa misy famaritana mazava aza hoe ary amin'ny farany akavanana aloha loha isendriketsika fa zara aza misy sentona ata menakondrana laro bipilmanina androy be eto mandeha atao menakaza magnandraro mbo manarino aty raha le larobe tsara zao tazapazandro aty madama ekaraha ty tsy andeva madama e tonga de ty tokoa ny taxi be mety amiko a tolotra b 500 ahafahanao miansotra amin'ny 10 minitra miampy cadeau sms 10 amin'ny vidiny 10 ariary monja manakery 4 ora antsoiny 224 étoile 1 étoile 1 Orange. Maro be ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier. Mpianatra tsy isaina ihany koa no mahay zava-baovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao. Ny cahier premier plus dia asaraina hatrany ho an'ny fahombiazanao. Lasa mafy kokoa ny fonony, fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie. Alors, comment avancent les travaux? La galère. J'essaie de fixer plusieurs choses, mais impossible avec cette colle. Bref, j'abandonne. Mais non! Il suffit juste de choisir les bonnes colles adaptées à des besoins. Patex pour le bois, cuir, métal, Ponal pour le bois et Tangite pour les PVC. Ce sont des colles de qualité professionnelle qui sont disponibles chez tous les revendeurs agréés. Et attention à la contrefaçon. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? Je vais en acheter de suite. Patex, Ponal, Tangite pour des collages faciles, puissant et résistant. Pour vos recherches d'emploi, de stages, de formation ou orientation pour vos études, l'Alliance française vous donne rendez-vous le 6, le 7 novembre prochain pour la 4e édition du Carrefour de la formation, des métiers et de l'emploi. Entreprises, universités et centres de formation seront présents pour répondre à vos besoins. N'oubliez pas vos CV et diplômes pour un entretien direct avec des recruteurs professionnels. N'oubliez pas le 6, 7 novembre à l'AFT pour le Carrefour de la formation, des métiers et de l'emploi. Entrée gratuite, partenaire média RDJ. C'est cool de regarder les matchs de foot à la maison. Tu sais que la saison intégrale de la Serie A est maintenant accessible à tous les abonnés Canal+. Ah bon? Eh oui, moi j'ai choisi le bouquet Évasion. Je peux suivre et la Serie A et la Ligue 1 sur Canal+ Sport 2. J'imagine que tu as la télé à toi tout seul. Non, ma femme, elle ne rate jamais les séries sur Novegas. Abonnez-vous au bouquet Canal+. Profitez du meilleur de la télé. Le décodeur avec le bouquet Évasion est à 80 000 arrières. Les bouquets Canal+. Exprime ta puissance en buvant XXL, la boisson officielle de Viva Warrior. Les partenaires Injet, Domapub, Canal+, Baolai, J-Audio, Croix-Rouge Madagascar, My Training Box. Le plus grand parcours d'obstacles au monde arrive à Madagascar. Maintenant, c'est votre tour. Dépassez vos limites et devenez le Warrior. Suivez Viva Warrior dès le 15 novembre 2020 sur Viva. Ao anatin'ny fampiroboroboana ny fizahatany anatiny ny ministera ny fitaterana ny fizahatany ary ny famantarana ny toetrandro sy ny ofisy-paritra ny fizahatany eto Analamanga dia manolotra antsika ny Ultra Trek des Collines Sacrées. Ny faharoapolo, 12 novambra 2020 azakazaka 10 mampitohy ireo vohitra masina eto Analamanga. Fisoratana anarana sy fanampanazavana eny amin'ny kioska Hortana, zaridaina Antaninarenina. Mamko Analamanga. Blédine est riche en fer, vitamines et nutriments essentiels pour que chaque jour soit une nouvelle aventure. Blédine pour un bon départ. RDJ am Siv Maraina. Fanarina Cool Time eto amin'ny RDJ Master Mix amin'ny ty maraindray ity miaraka amin'ny DJ Baba.
mitoetra ny fandarana rivotra mity maraina ity tapan'ny efatra sady maraparana an'izany fandarana izany no andraisantsika ny vahiny zareo avy amin'ny fandoavan-ketra no raintsika Direction générale des impôts. kasi moa fandoavan-ketra zany e raha tsika milany raha kotoary manana sy miangaly tsara. Raha matoa inspecteur des impôts zany raha matoa tena tonga de fantatro izy zany contrôleur des impôts tena fantatro. Ay lasoary le anaranareo tompoko inspectrice faly miaraka anareo ato amin'ny RTG mandray anay ivahiny ato aminareo amin'izao fotoana izao dia faly miaraka ihany koa ny mpanaraka ny fandarana rehetra izay ato amin'ny sampandrarana etra tompoko. Eny tompoko tapitra zany ifandraisana ampitanenareo satria dia aleo mba aleo haneho tena ihany koa ny zandriny. Eny tompoko izay tena tamiko araboly satria titsiky de titsiky fa le raha matozokony tena masika be tena hita hoe inspecteur fa izy ndray eny ary miangaly no anarako de miangaly tompona andraikitry ny serasera eo anivon'ny direction générale des impôts imiangaly no manina eny tompoko raha matoa inspecteur misy loahevitra zao mi tena mamaky anay ambarao re tompoko. C'est le anjara etrako zay ny hoentinareo amin'ity eny tompoko mazafana amin'izay ny anjara etrako moa zany dia programan'ny DGI ampidirana ao anatin'ny vala ho an'ireo olona izay informel moa zany izy isitsika izay mbola tsy nandohetra mihitsy nefa manao ny asa fampidiram-bola eto amin'ny tany sy ny firenena dia ho fanomboana azy moa zany dia hoe eto Antananarivo renivohitra aloha no hanomboantsika anazy. Natonga nareo niakatra ve manao fanentanana ohatra zao nisy fotoana tsinona le nandalo an'le amin'ny anara-pahasalamana teo dia somary betsaka ny olona tsy nandoha dia manentana ve nareo amin'izao satria efa miverina normal amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Izy ity zany dia tena hoe programa natokana mihitsy satria marina hoe efa misy olona zany tonga any birao mandohetra amin'izao fotoana izao fa ity zany tena natokana ho an'ilay olona tena hoe anivelan'ny vala mihitsy manaovana ihany ity hetsika anjara etrako ity zany hoe fandraisana anjara ho an'ny olona izay tena mbola tsy ao anatiny mihitsy. Le hoe ivelan'ny vala ve ohatrany hoe tsy mpandohetra mihitsy mandositra fandoavan-ketra informel moa zany izy isitsika ny teny vahiny zany hoe mbola tsy tena tao anatiny nefa izy tena manao an'ilay activité eny amin'ny sehatra eny mpiainantsika manko tsinjofika amin'le izy dia hoe informel hoe ianareo zany hoe tsy voaray mihitsy zany izy any anatin'ny statistika ohatra na any amin'ny fahazona karatra izao na hoe reny le nify na ohatra zany tsy manana misy banga manko ny sasany dia misy solony dia arakarak'izay le izy fa eo amin'ny resaka mihitsy zany hoe tsara mpahafantarana ny olona ina rehefa ina ny tokony atao hoe andohetra ny olona anankiray satria izay koa manko tsy fahafantarany olona le izy mahatonga tsy mety miditra ao anatin'le izy hoe rehefa manao sehatra varotra ve na sa hoe sehatra inona sehatra fampidiram-bola dia izy ny tokony manao an'izay hoe tena mety be le fanontaniana satria misalasala le olona izy tokoa moa zany tokony andohetra hoe eo ve ny olona manana activité le bebe ve sa ny atonontonony fa ianao zany rehefa mampidi-bola ny asanao dia tokony mandohetra ianao akoatra n'le hoe olona efa angalana hetra ny amin'ny sehatry ny asa zany izy dia iny le retenu à la source irsano angalana itenenantsika anazy fa ity zany le hoe manao asa tena le olona ohatra ny hoe manao épicerie kely izy na manao gargote kely izy na manao cash point na zay activité ka mampidi-bola manao fiompiana miopy akoho manao atody misy angely atody mivarotra atody ohatr'izay betabe zany ny activité zay mbola tsy tafiditra ty any akoho vavy maneno tsy ao anatiny zany hoe betabe zany le tena hoe mbola asa hitatsika eny mbola tsy tafiditra ao anatin'le valan'ny fandoavan-ketra dia hoe fampirisihana amin'ny fandraisana anjara ny citoyen moa zany le izy zay teny hoe fandraisana anjara zay misy ny fidiram-bola ho anao dia iny etra alohanao iny maka izy iny entina manasoa ny be sy ny maro sa hoe ho an'ny paosy ny mpitondra fanjakana eo manko ny tsy azony olona aloha tonga dia aloha tonga dia zay misy izy makamon'ny olona amin'ny ankapobeny mandohetra aloha zay fandehanan'le lalam-boly zay hoe rehefa azo le hetra dia tsy makany tsisy tamberina
makany amin'ilay vahoaka le izy fa io e zavatra motikodin'le rona de hoaniny ao io e alohan'ny ramatoa inspecteur ary tena marina mihitsy zany satria ny olona be da be zany no tsy mahalala hoe makaiza ny hetra zany hoe raha ny hetra moa zany a ny sampandrarana hetra mampiditra fa misy ny direction zany a amin'ny famoaham-bola misy fitantanana eto amin'ny firenena izay amoahana vola be da be zany a ny fonctionnement ny fanjakana tsy maintsy ampiasana vola de iny a tsy maintsy efa misy manaraka ny amin'izay fa tsy hoe kory hoe lasa an'le izy de verivery fotsiny ihany fa efa misy a ny sampandrara manara-maso an'iny a amin'ny famoaham-bola ny fanjakana fampiasana ny vola iny anao ke taiza ohatra barona zafady ohatra hoe anamboarana lanorenana hôpitaly andoavana amin'ny karama mpampianatra ireo le antsoina hoe mpiasa mpanjakana ireo dia iantohany reny hetra aloha atsika reny tompoko na amin'ny karazan'inona na amin'ny karazan'inona ny hetra aloha misy manko le hoe haba fotsiny misy le tena hoe hetra misy le aza lazany hoe impôt synthétique misy karaza betsaka mihitsy izy ka ireny tompoko tsy hoe kepokepohin'ny fanjakana tsia fa entina manasoa ny fiainany daholo be amin'ny akapobeny entina manorina fotodrafitrasa entina manatanteraka amin'ny programa fampivoarana ny fiainam-pirenena tena hainao tsara mihitsy zay le izy marenina aloha nataolo zany tenenao zany eny tompoko aloha ianao noanoy azy fa mitsintro ny mpiainotsika manko ao ary le hahatonga ny mpiainotsika hazoto andohetra satria tena rarin'le izy raha mandohetra ny olona ary io no ao ambadika le hoe demokrasia miara mandray andraikitra mitondra ny anjara biriky ny olo-pirenena tsirairay famadianana fiainam-pirenena fa tsy hoe fitenenana fotsiny ny fandoavan-ketrany be de be ny tombony azy ao anatin'le izy fa zay moa le zany no ny fahalainantsika mandohan'le hetra no mahatonga lay tamberina makany amin'ny voankazo rehefa aveo ohatrany hoe raha ny fanamboarana antsena ohatra misy satria rehefa manao hetra mantsy ianao de tsy hoe nyorinasanao eto Antananarivo vohatra fa any Antoilary ianao mandoa hetra tsy zay le izy fa arakaraka ny faritra sy ny district sy ny faritra misy anao no andoavanao an'le hetra iny mba ho tombotsoa an'le faritra misy anao iny le hetra lohanao iny manomboka ao amin'ny commune manomboka any amin'ny fokotany commune ny district ny région ny ana président firenena mpanjakana aloha ramatoa no hiteny sy mpiangaly ny Bozia sao de lefatsika modra zareo fa aloha zareo niteny zay nge mahavariana zareo ramatoa za nge mety efa aminao foana ianao manko zokontsokony oatra lavitra be Bozia zao tiako tenenina hoe anontaniko anao raha vo tsy ampy zany ny fandoava-ketra tsy magaga raha tsy afaka manatanteraka ny programa anasany ny fitondram-panjakana ary tsy magaga koa raha mahantra ny firenena afaka miteny zay hoe ianao toko moramora le resaka afaka mifampitsipitsy manko tsika ianao eto micro tena olona tsy vany toko miandry ianao atopoko amaly mikasika an'izay aloha zany a le ohatrany hoe mikasika ny impôt synthétique ohatra ny resahako manokana impôt synthétique fotsiny kazay misy safady ka zay mihitsy matsy tika tongavana mba aza avy ao anay ny atao hoe impôt synthétique satria be de be ny olona tsy fantatra efa hanazava izy ty de hoe izavy ny tokony anao azy de anavinao azy misaotra tompoko ny impôt synthétique moa zany de tena hoe hetra tambatra zany hoe ho an'ny olona izay manao fidiram-bola latsaky ny 200 tapitrisa ariary 200 millions de francs ariary 200 millions d'ariary ozy izy tsika zany hoe raha ohatra latsaky izay zany no vola miditra anao anatin'ny taona de impôt synthétique ianao de io impôt synthétique io tena tsy misy makany amin'ny fanjakana fohy be fa mijanona ho an'ny commune sy ny région sy misy ny hoe secteur informel sy ny zavatra madinidinika zany hoe ampirisihana arakaraka ny jirany io zany no ahafahantsika tsirairay avy mampandroso ny commune misy atsika no mampandroso ny région misy atsika ary misy zany arakaraka ny fanentanana eo anivon'ny commune ihany koa izay fiara-miasa aminay miaraka aminay de rehefa miditra izy de betsaka kokoa mitetika asa vita zany eo anivon'le commune satria betsaka kokoa ny vola miditra aminy iny tompoko alohandre mbo mba hiteny lay olona ato ny azafady alohan'ny tenenanao masika tiako tsindrina fotsiny hoe ny teny filamatra anay amin'ity hetsika ity anjara hetrako ho fampandrosoko ny tanànako
tanànako miantomboka amin'ny tanàna mihitsy le izy miara-miasa amin'ny commune zay ao anatin'io hetsika io tonga de alefako mialoha ivoketrana kivalo aloha hatreto amin'ity voalohany ity noamboanazy zany hoe niboribory tany anankely na eto Antananarivo miaraka amin'ny ivoketra Ambohidratrimo dia ny ivoketra Ivato eo Ambohidratrimo nanomboana azy amin'ny lakamisy zao ravakapitso Ambohidratrimo lakamisy misy fepitaona velo izy hatramin'izao efatrandro isaky ny faritra le izy isaky ny toerana zany lakamisy Ambohidratrimo izy dia zay koa tsy lakamisy Ambohidratrimo Ivato ivoketra Ambohidratrimo izy dia efatrandro le izy mbola alefan'zareo miandalana fampalaam-baovao hoe eto ananina amin'ny andro zao ety ananina amin'ny andro zao dia eto ananina amin'ny andro zao ao amin'ny faritra Ambohidratrimo eo dia avy eo mifindra indray le izy avy eo any amin'ny ivoketra Ivato dia mandeha hatrany hatrany miakatra aty zany eo amin'ny fotoana io ihany ve ny ary nararotana sa mbola manome fepitoana hafa nareo za mbola manome fepitoana hafa nareo sa hoe misy sazy mahazo raha misy sehatra hafa mbola tsy manatanteraka zay fandoavan-ketra zay mbola ifely zay le ifely amin'ny vala zay zany hoe rehefa tapitra aloha zany le ivoketra anankivalo dia manitsaka eo amin'ny Desambre eo zay fotoana izay fa tsy maintsy iverina zany zay alohan'ny échéance amin'ny herintaona zany alohan'ny 31 mars mbola hisy ihany koa fitohizana io ho an'ilay toerana mbola tsy nandalovana mihitsy zany hoe tena fanentanana ifotony mihitsy zany le tena tanjona anatin'ilay satria noho ny tsy fahafantarana tsy fampin'ny mandoa hetra ihany keo so dia tokony ampiana kokoa koa no hoe fampahafantarana ny olona n'ilay resaka hetra amin'ny resaka serasera amin'ny ankapobeny mihitsy satria be dia be mbola tsy mahazo zaza tokony fantokana anao tena fiaraha-miasa avy aminareo zay zany zao raha ohatra ka izay ohatrinona fanjakana io azafady ary dia lasatra eo satria mazonada fanjakana allo mahakasika an'le impôt synthétique zany latsaky ny roanjato tapitrisa ariary dia inona indray ny eo ambonin'izay zany ho an'ireo hoe nihetra tany sy ny sisa reo zany nihetra trano rehefa miakatra ny roanjato tapitrisa ariary izy zany dia miakatra amin'ilay hoe impôt sur les revenus zany hoe tonga dia manao TVA le olona miaraka amin'io zany dia rehefa miditra amin'io sehatra iny zany ianao dia tsy maintsy TVA miaraka aminazy resaka etra tany etra trano iny indray zany le famondrana fananana ohatra hoe manana trano dia amidiko aminao dia iny le hoe droit d'enregistrement indray miditra ao anazy zany hoe ahafahanao manao ny famondrana eo anivon'ny fananantany dia tsy maintsy aloha ny enregistrement aty amin'ny sampandrarahany hetra mety ihany koa ohatra ny hoe amin'izao fotoan'izao zao mihazakazaka ny olona amin'ny resaka hoe succession zany hoe mbola gratuit izy amin'izao zany dia famondrana fananana ho an'ny ray aman-dreny maty ohatra dia mba ho afindra amin'ny taranaka aty aoriana dia ireny zany le any amin'ny sampandrarahany hetra koa no manantona ny olona manao an'izay zavatra izay alohany ny andehanany any amin'ny sampandrarahany fananantany dia misy ihany koa moa zany le hoe misy ny olona hoe te hanolotra zay hanolotra fananana ho an'ny zanakay dia mbola velona hanolotra fananana amin'izay olona tiany donation izy amin'izay iny moa zany tsy maintsy hoe notaire no mirédiger anazy na koa officier public any amin'ny commune fa avy eo ny enregistrement tsy maintsy mandalo eo anivon'ny sampandrarahany hetra foana alohan'ny andehanany any amin'ny mutation any amin'ny domaine zay mety efa tena manitikitika ny sain'ny olona satria ny olona ny eto Madagasikara mikapobeny anatin'ny impôt synthétique kokoa ny tena misy azy le roanjato tapitrisa io ve zany azo anatin'ny herinandro sa azo anatin'ny iray volana sa mandritry ny taona fitambaran'izay le satria be dia be zao misafo aiza nana 200 millions d'ariary izy mandritry ny taona zany tena marina le fanontanianao satria betsaka ny tsy mahalala an'io ao anatin'ny herintaona zany le olona no manatanteraka dia raha mahatratra an'izay 200 millions d'ariary zay izy dia raha mbola latsaka izay izy zany dia mbola ao anatin'ny impôt synthétique izy aloha zafadiny ny tena mampiferitra ny olona koatrana resa-bola zany rehefa amin'ny resaka hetra dia fikarakarana taratasy izay zany angatan'ny olona hoe tsy mba misy fomba moramora ve amin'ny fikarakarana taratasy satria tena miferitraina mafy mihitsy ny olona hoe makato dia avy eo makato
Zay mifitarenana sarotra kosa zao ary namorana sarotra zafady zay mihitsy nanisany tanjonay anaovana an'io anjara etrako io zany hoe tena amoraina ny fomba fakanan'le karatra ny mpandohetra tsy mangataka fa tsy kara-panondrom-pirenena zahay sy certificat de résidence zay ihany angatahana dia manatona eny amin'le centre fiscal tsy centre fiscal zay ny tsy voalaza teo unité fiscale mobile zany hoe misy ekipanay hoe midina ifotony teo dia efa voalaza teo ara hoe ery amin'ny toerana ohatra izao mipetraka le izy dia manatona eny ny olona dia tonga dia mitondra an'ireo taratasy ireo mandoa ny zay hetra tokony alohan zareo arakaraka sy activité amin'io dia miara-mameno le mpiara-miasa aminay manampy ny olona mameno an'le taratasy eny dia tonga dia mivoaka anao eo ny karatra ny mpandohetra tsy mila miandro hoe mbola mandeha makany amin'ny statistika na mandeha makary amin'izao na zao dia tonga dia mivoaka anao eo zay ny tena antony io zavatra io ihany koa ho an'le voahiditra io zany ho an'le voahiditra ary ho an'ny olona efa zita ao anatiny nefa ny amin'izao fotoana izao tokony efa nanefa izy zany tamin'ity 2020 dia nefa zany ohatran'ny fandehan'ny toedrarany nefa ohatran'ny tsisy de 100 000 $, mihitsy izy tafiditra anatin'ny hetsika olona mbola te efa ao anatiny izy fa tianao régularisation izy zany amin'io dia raisinay koa izy amin'io fa tsy misy sazy mihitsy zany alohany amin'io fotoana tsy sazy mihitsy zany mandritra ny hetsika io zany an'izay olona te natateraka ny fandoavan-ketrany zany hoe le izy tomobile zany mandeha tety amin'le toerana dia efa voninao daholo ny fitaovana rehetra ahafahany mahazo karatra eo ny eo eny ary tomboka dia mahafinaritra be zany resaka rehetrarehetra zany fa fantaniko anankiray dia tsisy idirany mihitsy izy ity mbola mandeha ve ny hietra foana tena mbola mandeha mihitsy ny hietra foana dia ampiasaina amin'io fotoana amin'io mandritra ny hetsika ray manontolo mihitsy ny hetsika io hetsika io moa tsy efa nilazaina teo hoe mandrapatonga ny volana desambra aloha ny amin'ity onja voalohany ity misy ho avy eo daholo zany ny Airtel Money dia isolo tena ny Orange Money isolo tena M-Vola dia afaka tonga dia manao souscription amin'ireny zavatra ireny eo zany ny manokatra compte amin'ireny eo le mpandohetra vaovao dia mandoha eo no eo ihany koa izy an'izay tokony alohany dia zay misy manampy an'zareo eo amin'ny fomba fandoavana an'le izy misy fanontaniana kôty zay kôty eny izako izaho moa zany any pause synthétique izy tamin'ity confinement ty raha etsika iny chiffre tokony le fanjakana zao mame pause synthétique anahy raha tokony izy zany amin'le fahafinaretana mba omena an'le olona fa le amin'le resaka le hoe déclaration atsikapo mantsy misy ny resaka regressement fiscal rehefa oriny eo sy ny mety amin'ny fanafisafona sy ny sady samihafa moa zany miankina amin'ny fahaizan'ny fanjakana io ka miankina amin'ny fahaizan'ny fanjakana io satria fanjakana koa sepitra raha vao tsy misy ny hetra miditra ny amin'izao fotoana izao moa raha mbola painy interpellation ngita be zany ny équilibre amin'ny comptabilité nationale fa avelantsika any iny zany fa mety afaka mbola miteny any zareo rehefa avy eo fa miditra aloha sao dia taraiky fa very ny impôt synthétique ny akama bande akama andrenampo nanefa n'ity message ity zany fa very teny no zato maly ny kitapo maintimainty misy dossier clé passeport dia nify sy ny stats justement mety andeha andohetra angamba izy ity tamin'ity ka misy taratasy taniko dia izy io dia amin'ny anarany tseklaro Biot, Soa, Tandrify Arson, Tainarlala. Lava no ny anarany besa le anarana. Ka izay mahita azy dia mba engaviana mba iantsony 03468 035 81 mety vara izy. Sarotra ihany koa miteny numéro amin'ny radio 03468 035 81. Na manatitra anazy aty amin'ny RTG. Resaky ny kamandrenampo iny amin'ny resaka bola fa ny resaka hetra io zay Menazy zany asa tamin'ny commune tsy na conseil municipal talata maty dia ny Antananarivo ihany renivohitra ihany fa mikasika an'le izy le makany amin'ny commune sy ny fomba fampiasany amin'ny comptabilité sy ny district mandeha makany ny vola raisina amin'ny fokotany fifandraisana zay amin'le vola miditra amin'ny resaka fanjakana sy ny asan'ny délégué d'arrondissement momba vola miditra reny ilaina ihany reto tompoko raha mba misy fanazavana satria ny zava-misy aratsary dia maisatra ny olona andoha noho ny soa miverina zay tsy dia tena hitany sy ny influence ny resaka politika samihafa zay mahakamokamo ny olona tokony hanana fitsapo andohetra ikenareo ao amin'ny impôt ngamba zay resaka zay
ia misaotra tompoko mikasika an'in'le hoe fiverenan'le vola eo anivon'le commune moa zany na le toerana izay napiditra anazy a iny moa zany tsy maintsy tonga eo aminazy ihany iny ka ny tena marina fa eo amin'le resaka procédure angamba mety hoe somary iny tsy inona tsy tonga dia hoe raisinay dia alefana amin'ny commune fa tsy maintsy a mbola mandalo a any amin'ny trésor iny dia avy eo a ny procédure miverenany any amin'ny commune zany mety hoe somary a misy fatarahana na ohatr'izany satria fandaminana hitanareo ihany amin'ny resam-bolam-panjakana dia mety izay no mahatonga an'le izy hoe somary tara ny fiverenany fa raha eo anivonay aloha tsy afaka hoe tonga dia omena direct ny commune satria izay mampiditra fotsiny fa eo amin'ny famoahana zany verina eo anivon'ny trésor iny dia avy eo miandalana ny fandehanany any amin'ny commune. Misy fandainana anankiray ty apetraky ny olona hoe ny samy hafa avy eo ny aba sy ny etra. Oui. Tena samy hafa ny aba sy ny etra arakarak'ilay misy hoe aba tseranana iny any amin'ny douane misy ny etra iny zany le hoe etra amin'ny vola miditra etra mahakasika ny fanaovana ny famondrana tany sy ny karazany ka ny aba zany ny TVA zao dia ao anatin'ny aba ny anarany fa ny anarany fotsiny zany hoe aba dia ny etra fa ny any amin'ny douane zao dia aba tseranana ny itsotsika anazy. Fotoana movetrany antsika ka raha azonareo atao dia fintino amin'ny ankapobeny le izy tianareo vitana fanentanana misimisy kokoa re tompoko eny ary. Misaotra anareo aloha nandray amintinanay azy etsika anjara etrako izay ataony foham-pitantanana ankapobeny etra miaraka amin'ny Prodecid GIZ sy ny commune atomboka amin'ny alakamisy izao eny amin'ny Ivo-Ketramboratrimo itoy mandrapatonga ny 20 volana Desambra dia hitety ny boriboritany eto Antananarivo renivohitra fanamaivana ny procédure ny paika moa zany amin'ny fahazoana ny karatry ny mpandohetra izay no tena antony dia anasana ny rehetra ho avy sy anaraka tsy tapaka ny fampahalalam-baovao satria ho ampitaina eny an-dalana eny ihany hoe eriana nandray izay no mandray olona na eriana fanentanana ho an'izay mbola ivelan'ny vala ihany koa ilay izy mba hiditra ao anatiny hazoto mandohetra fa izy io tsy amin'ny onjam-peo ihany fa any amin'ny gazety izany hoe ny soratra ihany koa nareo mampita fanazavana mampirisika ny olona izay satria ny zavatra inoana ohatr'izao hadino fa rehefa hita maso amin'ny alalan'ny soratra dia maka koa manentana ary ny angaviana satria manoloana anareo mihitsy zao ny commune tena mandray anjara betsaka mihitsy amin'ny fanatanterahana ny vinanasa dia ny commune tsy maintsy miara-miasa aminareo angamba mpandrotsainana commune manko any mahatonga teo aloha fa tsy zao akory mahatonga malala zany hoe raha vao tsy ampy ny fanentanany commune dia ny olona isam-pokotany isam-baravarana any malaina dia ao zany no tolo-kevitro manoloana an'izay voaresakareo mirahavavy teo izay dia mirahary fahombiazana reto tokoa indrindra fa fampivoarana ny etra. Mandova etra misaotra anareo tompoko nandray anay dia mbola mamerina fanentanana ho an'ny tsirairay avy zany ho tonga amin'ireo andro voatondro ireo. Mahombiaza tompoko mandra-peo anazy zay moa zany no resaka fandoavan-ketra izay hanentanana antsika rehetra foana mandova etra satria mahatombontsoa iraisana ny fandoavan-ketra fa tsy ho an'ny fitaovam-panjakana rery ihany ka ao anatin'izay mihitsy no hanambarana amin'ny fomba ofisialy fa manomboka amin'ny zoma izao amin'ny 7 alina etsy amin'ny Sequoia Ivandry dia etsika anankiray le grand cabaret de Tana izay iarahana amin'ny LC iarahana amin'ny Ina iarahana amin'ny Mahery iarahana amin'le banjy fantatra anankiray iny Zico efa laza tamin'ny zoma teo barona zany manao fanentanana sy ny atsikana mandritra an'izay fotoana izay etsy amin'ny Sequoia Ivandry amin'ny zoma izao fa manaraka an'izay papalora moa nangataka an'izy ity dia ny club rivotra manao ny hetsika manokana amin'ny alahady zao ary ny toerana iarahana mandeha dia eny talata ny volonondry ny fiangana eto ho anareo izay mandeha amin'ny fiara iombonana dia amin'ny 7 ora tsy diso eto manoloana ny radio RDJ Analakely eto ka ny olona andeha amin'ny fiara iombonana dia mandoa ny sarandalana 4 ariary ary ny fandoavana azy dia tsy maintsy aloavana fiantsona ny président club rivotra dia ny tononoko eto 034 29 938
01 034 29 938 01 tena tsara zany izy miteny mialoha e satria misy kody omeny an'izay olo eo mba tonga an'le izy lamina tsara mirindra dia tsy hitranga sanatriavana le ohatran'ray mandeha la risa hoe misy olona tonga andray nefa efa izay nandoha vola ihany tsy maintsy horaisina dia manahirana dia izay mahatonga ny vepetro ary izy ty tsy hoe tsy hoe izay ao anatin'ny club rivotra ihany no asaina fa izay pitiany onjampeo radio des jeunes RDJ dia asaina ho tonga avokoa zany hoe club RDJ fa tsy ny club rivotra fotsiny sy izay rehetra any ivelan'ny vala kanefa liana tia manoana dia andao fa fikoranana no atao any programa moa dia hoe eo aloha ny fahatongavana ao talata volonondry mba hahafahana mianoka ny koba sy ny sosisy gasy ao ary rehefa avy eo misy toerana lavitavitra kely eo iarahany rehetrarehetra mifamory dia mifanentana ny amin'ny hoe fandromanana hetsika tahaka ny fambolekazo ary dingana fahatelo moa no hoe ahafahana manao hetsika manokana mba ampiroborobona anty onjampeo mamitsika ity makasitraka atsika rehetra tompoko amin'izay ho avy farana tro ihany koa ny fandaharana amin'ity anio ity dia raha-pitsondray mame fotoana amin'ny fitoara sasany ohatran'izao mandram-peonary mandram-peona tompoko inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizaha zay manay vahiny zay manata olona alasinahy karazana vilaka misy moa sabotsy